afaka mahazo ny toerana amin'izay ve tompoka azafady? Dia faly indray izany tafahoana amintsika amin'ity tapakandro ny asabotsy ity izay fotoana natokantsika rehetra indray hiderana an'Andriamanitra, nataonantsika an'i Jesosy fotoana izay fampaherezantsika indray androany. Dia ho fanombohantsika amin'ny fotoana dia vakiana ny Salamo 117. Salamo 117 dia rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: midera any Jehovah ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Aleloia. Hiara hivavaka tsika. Misaotra midera mankalaza sady manome voninahitra ny anaranao tokoa izay Andriamanitra rainy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra satria noho ny amin'ny famindraponao, noho ny fahasoavanao sy noho ny fitiavanao dia mbola namenao an'ity androandroany ity indray izahay. Tsy hoe izay akory Jesosy no mendrika, tsy hoe akory noho ny amin'ny fahaizanay mandamina Jesosy, fa hitanao na misy ara ny sakatsakana maro samihafa, eo ny fandaminana, eo ny mahadidy maro samihafa, eo Jesosy ny zavatra mifamaofao eo amin'ny fiainana, kanefa na dia teo ary izany rehetrarehetra izany dia misaotra Jesosy eo fa nitao aminay izay ka tonga eto indray, satria tsy mahay manantona anao izay raha tsy ny fanahinao masina no mitaona anay. Dia misaotra noho ny fanahinao masina izay miasa sy mitaona aminay tsiraray avy. Misaotra Jesosy fa tena hoe ianao no mihazona ny fiainanay, ianao no mihazona ny andronay, ianao no antony fahavelomanay, ary tsy hoe izahay akory ny mendrika indrindra, fa tena hoe noho ny famindraponao dia tsy nijery anay ianao tamin'ny tsy fahantanterahanay, tsy nijery anay ianao tamin'izay rehetra tsy fahamendrehanay. Jesosy na ny tsy fahantanterahanay na izay ota mety nahalatsaka anay tamin'ny minitra sy ny segondra lasa iny ara Jesosy eo ozy ianao hoe izay manantona tsy mba ho lavika, dia nireto izay Jesosy eo manantona anao amin'ny mpanetretena, manantona anao amin'ny maha-izahay anay, mitondra ny fiainanay, mitondra ny momba anay rehetra eo aminao. Jesosy eo tsy mahavonjy teny izahay ary tsy mahay manao na inona, fa ianao mihitsy Jesosy no efa miteny hoe tsy ho avy antsony olo-marina hoy ianao, fa ho avy antsony mpanota hibebaka. Jesosy ianao ary miteny hoe raha miverina ianao dia ho raisiko indray. Nireto izay Jesosy eo mitotototo indray miverina eto aminao. Jesosy dia raha tonga eto izay androany tsy hoe faly hifankahita fotsiny, tsy hoe Jesosy hoe handeha amin'ny fahazarana sy ny fepahazarana, fa mino izay Jesosy fa ianao nefa nielo lalana anay teto, ianao efa niandry anay teto, ary mino koa izay Jesosy eo fa izay rehetra tonga eto dia tsisy hiala maina eto androany, ary tsy mitovy an'izay nidirany eto ny voahany eto, fa tena hoe samy handray Jesosy eo, atsapa Jesosy eo nikasika eo sy ny fahamanginao ary handray ny fampaherezana avy aminao koa. Jesosy eo manoloana ny fahamasinanao, manoloana ny fahamarinanao dia mahatsiaro mandrakarivo izay Jesosy kanefa fa tsy tanteraka. Izany Jesosy no entina eo am-pototry ny hazo fijalianao izany tsy fahatanterahanay izany. Dia hitanao Tompo izay rehetra nataonay nety fahotana nahalatsaka anay tamin'ity androany ity, na zavatra nataonay tsy mifanaraka ny sitraponao, izany Jesosy no angatanay famindrapo, izany no angatanay famelan-keloka. Aoka ny ranao soa Jesosy hanadio anay indray androany. Jesosy eo ary raha mbola misy arany fiainam-pahazaranay heverinay hoe mandeha ho azy, indraindray Jesosy tsy tsapanay hoe tsy mety ilay izy, tsy araka ny sitraponao, metimety aminay ilay izy Jesosy fa tsy mety aminao. Indraindray izay tsy tonga saina Jesosy fa mangataka izay ny fanahy masinao, tena hoe hanondro an'izany eo amin'ny fiainanay. Dia ianao ilay mpanefa ny finoana irery ihany no afaka manafaka anay amin'izany Jesosy, satria ianao ny teny hoe raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia mino izay Jesosy fa
tsy miova ny teninao ary izany teninao izany afaka ho tonga nofo ao aminay ary afaka ho afahanao zay, afaka ho amboarinao zay, afaka ho atsanganao zay amin'ity androany ity, satria ianao Andriamanitra mpanangana, satria ianao mpanamboatra, satria ianao mpanasitrana, satria ianao tena hoe te hamerina anay isan'andro ao aminao. Dia mino zay Jesosy efa nanadio anay tokoa ianao tamin'ny ranao soa androany, ary ny afo fanahinao masina tena hoe andevina, anitsana, andrava an'izay rehetra tsy nambolenao. Ka ianao ilay Jesosy Kristy velona nitsangana tamin'ny maty, manangana an'izay rehetra karazana fahafatesana ara-panahy, izay rehetra karazana fahafatesana eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny ankohonanay, amin'ny mombanay rehetra. Ary izany fahavelomanao izany no aoka ho tena hoe ho raisinay amin'ity androany ity, dia tena hoe anao dia para vaovao zay Jesosy miaraka aminao, satria izany no atony atongavanao. Dia apetraka hifeny eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina ary izao fotoana izao, dia amasiny izao fotoana izao Jesosy hoe ary amariny koa. Dia ao ry namanay izay mbola mikasa ho avy any an-dalana any, ianao ny tantana ny dian'izy ireny, ianao no analany sakatsakana rehetra any mba hitantana an'izy ireo totosoa eto indray amin'ity androany ity. Ary izay rehetra tonga eto kosa Tompo, dia aoka tena hifantoka tsara amin'ny fanatrehanao, hampangino izay rehetra tabataba, hampangino izay rehetra feo manembatsembana ny fiaonanay aminao. Fa aoka tena hoe ny fanamasinao hiasa mahery eto, ny fanamasinao tena hikasika ary hanomba ny tsiraray eto, amin'ny anaran'i Jesosy nandrina sy angatanana izany vavaka izany. Amen. Dia mbola maki tenin'Andriamanitra ihany tsika ao amin'ny Matteo 5, dia ny andininy 9 sy ny andininy 9. Matteo 5 verset 6 verset 8, dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny noana sy mangeta entan'ny fahamarinana, fa izy no vikisana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Amen. Raha tonga eto ianao androany ny zavatra hoe hoentinao manatrika ny Tompo dia tsy zavatra inona akory fa mila ny fanahinao mangetaeta, tena hoe ataovy mangetaeta, te ahitanao Jesosy, te handray ny kasika ao, te azo an'izany famangina manokana eto izany. Dia mila hoe madio am-po, izay madio am-po mahita an'Andriamanitra. Tsy haiko hoe inona ny zavatra manavesatra anao, tsy haiko hoe inona ny zavatra hoe nilalovanao, inona ny situation niainanao tany amin'ny nianganao tany, fa zao aza velanao tena hoe anembatsembana anao zany androany, fa sokafo ny fonao, sokafo ny fanahinao, ataovy tena hoe mangeta entan'Andriamanitra ianao androany, ary ataovy tena hoe liana hoe Jesosy inona ny tianao amboarina ato amiko ato, inona ny tianao ahitsana ato anatiko ato, ary inona Jesosy hoe ny sitraponao tianao tanteraka amin'ny fiainako. Dia raha mbola misy zavatra tena hoe tsy araka ny sitraponao Jesosy, dia tena hoe ravaravao zany, fa tena hoe ataovy madio ny foko androany. Ka na inona karazan-javatra tena hoe mbola manangeja ny foko ao, dia tena hoe esory zany androany. Zay atao vavaka androany, dia hiaraka iombom-bavaka indray tsika sy ianao sandrato koa ny vavakao. Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao zay fa mbola miteny ianao, sambatra ny mangetaeta sy noana ny fahamarinana ho ianao. Jesosy ianao le fahamarinana, ary ataovy tena hoe izany tokoa Jesosy, na inona zavatra nialana tany amin'ny nisy anay tany androany, na inona zavatra niseho, na inona vavaka efa nangatanay, kanefa mbola mety tsy azonay zany, na inona zavatra efa nangatanay mety tsy omenao mihitsy ary zany Jesosy, ianao mahalala ny antony, ianao mahalala ny mahasoanay. Ary raha misy koa raha Jesosy zavatra andrasanay aminao, ianao manana ny fotoananao, fa izany zavatra rehetrarehetra zany Jesosy, na inona ady, na inona tsy fahatanterahana, aza velanao anakona ny masom-panahinay zany androany, fa tena hoe sokafo ny fonay, sokafo ny fanahinay, tena hoe angetaeta marina anao amin'ity androany ity. Dia aoka tena hoe atsapan'izay famanginao manokan'izay ny tsiraray avy, manako tenenina aminay ianao Jesosy,
manana fampaherezana ao anay tsiraray ianao, ary satria ao aminao misy ny fanasitranana, ao aminao Jesosy le tena fahamarinana, ianao le tena fiainana, ianao Jesosy le tena hoe mpanamboatra ny ravarava rehetra eo amin'ny fiainanay. Jesosy ianao koa ny mpanintsy ny dianay, ianao no mahafantatra ny momba anay tsiraray avy, ianao ny efa nyteny hoe za manana ny hevitra heverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ho ianao ananana ny fanantenana ny amin'ny farany. Jesosy eo marina ny teninao, ary aoka izany teninao izany ho tonga nofo aminay tsiraray avy amin'ity androany ity, ka izay rehetra teny voaraisinay eto, izay rehetra fampaherezana raisina eto dia ho voatahiry ao aminao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Jesosy eo tsy mahay mandeha irery izay, tsy mahay efa na inona na inona izay, fa matoky kosa izay Jesosy, fa rehefa ianao no miasa ao anatinay dia tsisy mahasakana ny tianao atao, satria tsy toy ny herinao, mahefa ny zavatra rehetra ianao, ianao le tompony tompo, ianao le mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy eo ndreto izay mitondra ny fonay eo anatrehanao, tena hoe ho diovinao izany fonay izany Jesosy, ary ianao Jesosy no hiditra ao anatin'ny fony tsiraray avy, dia ianao Jesosy tena hoe hitondra fampahiratana ara-panahy eo amin'ny fiainanay tsiraray avy, mba hahafahanay Jesosy eo mandeha isan'andronandro amin'ny lalan'ny sitraponao, andeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao, dia izay rehetra sitraponao no aoko tanteraka amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Jesosy eo tazomy izay fa tsy matazona anao, tehirizo amin'ny fahasoavanao sy ny famindraponao fa eo aminao ihany ny mahatsara anay, dia amin'ny anaran'i Jesosy no andriana sy angatana izany vavaka izany. Amen. Afaka mandroso ny mpanompon'Andriamanitra manaraka tompoko. Alléluia, alléluia, alléluia. Misy alohan'ny hanomboantsika ny fiderana, hiditra ao anatin'ny fiderantsika dia misy tenin'Andriamanitra kely ty hoentsika hiditra ao anatin'izany. Atao amin'ny Salamo 17:15. Salamo 17:15 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoy izy Davida hoe: aoka ny endrikao ozy izy no afa-po ahy raha mifo. Amen, amen. Tena zava-dehibe izany, kely foy izany tenin'Andriamanitra izay, nefa tena mafy zavatra be dia be mihitsy. Noho izy aoka ozy izy ny endrikao no afa-po ahy rehefa mifo maraina. Tsika koa hoe mba manana etaeta ohatr'izany David izany, rehefa mifo vao maraina mbo mifandriana dia inona ny zavatra ohatran'ny hoe zavatra masaka voalohany indrindra ao anatinao zany vao mifo maraina. Misy efa manana programa be da be, za vao mifo maraina zao dia anao azao, za vao mifo dia tonga dia akary za mifo. Fa ny Davida ny zavatra tena
tonga dia manana fatakarana izy, olona manana fatakarana ara-panahy ny olona miteny an'izany hoe zaho izy mifo maraina dia ny ohatrany iny ahitany endrik'Andriamanitra zany a zavatra mahafapo an'i Davida hifanatrika amin'ny foana, ahita amin'ny fanatrehany amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho ataony a dia fatany fa ilama avokoa ny journée rehetrarehetra, ilama amin'ny fiainany. Amen. Amen zany. Dia tena marina moa zany fitarihan'ny zokiny l'ancien zany mitarika tsy dia havanana loatra, tsy mitovy amin'ny anina fa andeharaka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Tena hoe fanahy masina ny tarika antsika eto. Amen. Izay tarihan'ny fanahy masina antsika eto tsy olombelona, tsy za moa zany tena hoe ampanitry tena tsisy ninona haiko, tsisy ninona fantatro raha za tsisy ninona ho lazaiko sy ambarako eto fa dia tena miankina tanteraka aminazy arak'izay teny Davida zay hoe raha mifoa ozy izy raha manao zavatra dia aoka ny endrikao no afa-po tena hoe mangataka amin'ny fanahy masina izy ny taridalana eto. Amen. Andaontsika tena ametraka n'izao fotoana izao fideran'izao eo am-pelatanan'Andriamanitra omany ny foa mampananao aza amin'ny fanahy masina ny taridalana antsika eo ka amin'ny fanahy masina no ametraka an'izay zavatra ao anatin'ny fotsika ary aza mijery izay ho akavianao ny akavananao mihitsy ny manahoana fihetsikana raha hitarika antsika amin'ny fanahy masina hoe miakofa mandoly dia mandoly fa aza mijery andrakotra be rasoa fa antranao sy ny tompony fiderana eto. Amen. Aza menamenatra mihitsy satria ten'Andriamanitra manambara hoe raha menatra ianareo sy dia mba ho menatra anareo amin'ny andro farany. Aza menamenatra izany rehefa mideran'Andriamanitra. Io tsy misy voafetrany taona hoe efa zao taona, efa firy taona, za tsy dia mahazatra anaty. Non, za tena miteny an'izany ary zany ijoroko hatramin'ny farany. Na iza hijery, na iza hiteny, na iza na za sy ny Tompo makafy miaraka amin'ny Tompo. Amen. Amen. Andaontsika tena hideran'Andriamanitra. Amen. Amen. Majesté. Alléluia. Raha ty andohalika anao dia mandoly eo anatin'izany iry zany. Amen. Meteza ho tarihan'ny fanahy masina aza mandeha amina fahazarana routine fotsiny. Amen. Confondu devant tant d'amour.
tu désires me combler et conduire dans ta sainteté. Amen. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé, tout est sacrifié. Amen, 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 amen. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur pour ta belle de prix. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur pour ta perle de prix. Amen, alléluia. Alléluia. Amen, majesté Seigneur, amen. Alléluia. Dia zay Jesosy malala manoloana an'izany voninahitra ao izany Andriamanitra, miankohaka eo anatrehanao momba anay, izay rehetrarehetra momba anay Tompo a, miondrika sy miankohaka eo anatrehan'ny fahalehibiazanao. Ianao reny ihany ilay Andriamanitra mendrika hoderaina, ny fiderana dia anao, ny fiankofana dia anao, ny fanandratana dia anao Andriamanitra. Tsy misy azonay omena hoe zarazaraina hoe omena zanana omena ny anina, fa anao reny ihany ny fiderana Jehova malala. Ianao ilay Andriamanitra be voninahitra, ianao ilay Andriamanitra mendrika ho asandratra, hoderaina isan'andro isan'andro Andriamanitra. Amen. Alleluia. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur pour toi belle de prix. Amen, alléluia. Amen, amen Seigneur. Makasitra kanina Jesosy malala. Ianao mahita ny eto anatin'ny fony reto vahoaka anao reto, ianao mahita ny ao anatin'ny fony reto olonao reto Andriamanitra izay miondrika, na dia tsy mandohalika ary ny lohalika na tsy miondrika mandohalika ary izay Tompo a, fa ianao mahita Andriamanitra ny fona itsiraray avy dia miondrika sy miankohaka eo anatrehan'ny fahalehibiazanao, eo anatrehan'izany voninahitra ao izany Tompo a. Amen, halleluia. Masina loatra raha ianao Andriamanitra, masina ianao, masina Jehova Tompo maro enky ny voninahiny tany rehetra. Amen, amen. Harifanay masina etoa eo anatrehan'ilay ray tito, Jesosy ianao no nanokatra ny
zay fanay masina tsy ahitan'izany fiainana tena hitan'izany zava-miafy ny fanahy zany zay Andriamanitra ety hiakatra tena ety hiakatra zay fanay masina. Amen, alleluia, amen, amen, amen. Tia hitanao sy ny voninahitra ary koa ny falebiazana ka omeko anao izay rehetrana te hideranao te hideranao te hitanao sy ny voninahitra ary koa ny falebiazana ka omeko anao izay rehetrana te hideranao. Amen, te hideranao tokoa izay Andriamanitra. Amen, te hitan'ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao tokoa izay Andriamanitra. Zany no etaetanay Tompo te hitan'izany hoe fahalebiazanao zany amin'ny fiainanay zany Andriamanitra. Hoeto reto vahoakanao reto Andriamanitra, eto zay Jesosy malala, hoeto zay fanay masina fa te hitanao, te hitan'ny fahalebiazanao. Amen, ao kitombo isan'andro ny fahalalana ianao Andriamanitra. Amen, alleluia, alleluia, amen, 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 alleluia. Makasitraka indrindra Jesosy malala, misaotra Tompo. Ianao no sandratray, ianao no ajainay, ianao no menay voninahitra Andriamanitra. Misaotra Jesosy malala Tompo, ndreto izay Jesosy malala mionika sy miankohaka eto anatrehanao, eto anatrehan'ny fahalebiazanao Andriamanitra. Hitanao tokoa ny ao anatin'ny fona itsiraray avy reto na dia hoe tsy misy fotoana izay Jesosy tena hoe te hivavaka, te hiresaka, te hilaza zavatra be dia be, nefa indraindray tsy hitanay izay teny lazaina, tsy feno ny teninay Andriamanitra ny zavatra tianay ho ampitany aminao, zavatra tianay ho entina eo anatrehanao, fa ny fonay Andriamanitra hitanao kosa ny etaeta ao anatin'ny fonay Tompo. Amen, alleluia. Ianao mahita anay Andriamanitra, mety misy fotoana Jesosy mety mibadabada kely ohatry ny zazakely zay, mety misy fotoana tsy mahalopy eo, tsy hita izay tenenina, tsy hita izay lazaina Jesosy eo, fa ianao mahalala ny ao anatin'ny fonay Andriamanitra. Na dia na fiankofanay fotsiny ara dia fahitanao Jesosy ale fonay kely mangetaeta Andriamanitra ohatry ny zazakely iny, dia iny tompony tadiavinao fa tsy ny fahaizanay miresaka, tsy le fahaizanay mandahateny. Amen, amen, dans les chants d'amour d'un enfant racheté, et je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors attends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien n'est pour le contenir.
tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et me souviens trop petit pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors attends mon cœur, mon esprit qui t'est lourd. Attends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors attends mon cœur. Amen, amen. Jesus, arak'izany tononkiro zany Jesosy malala tena marina zany. Marina mihitsy zany Jesosy, tena hoe misy fotoan'Andriamanitra tena hoe tsy hitanay. Andriamanitra tsy feno mba te hiresaka be dia be zay Jesosy te hanambara zavatra be dia be momba ny fiainanay zay, te hamboraka zay Jesosy malala hoe tianay ianao zao ny fiainanay ohatr'izao fandraindray Jesosy misy fotoana tsy voalazanay, tsy voateninay daholo ny zavatra rehetrarehetra fa feno ny fonay, fa hitanao kosa ilay ao anatin'ny fonay Jesosy malala. Amen, amen, alleluia, alleluia. Makasitraka Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Amen, amen, alleluia. Na dia tsy dia mahay tsara raha fa mibadabada kely fa ny fo tena le fo ohatratsika le rehefa hoe mivavaka, rehefa tsika le miresaka amin'Andriamanitra, tsy le fahaizana tsy hoe misy olona mahay mivavaka be hoe ianona mahay mandaty be iny olo mahay mivavaka, tsia Jesosy tsy mandrefy an'izay, fa le fo ny olona anankiray tena mangetaeta azy satria Jesosy mijery ny fo fa tsy mijery ivelany. Amen, amen. Aza matokotoky, aza hoe za mahay mivavaka be, za aloha tena ohatran'izao, za mahay mandaty be, za tena mahay baiboly be. Indraindray tsika mety ho diso fanantenana ihany, indraindray tsika mety hoe amita tena ihany amin'ny zavatra ohatr'izany, fa ndaontsika tena araka ny teny Jesosy hoe mila miverina ohatran'ny zaza. Amen. Ohatran'le fonjazakely, le kibadabada kely, zay mahatonga an' Jesosy foana miteny hoe miverena amin'ny fitiavana voaloha, satria le fitiavana voaloha tena tsapantsika tsara zay le hoe nanahoana fiainantsika ny fiarahantsika tamin'i Jesosy tamintsika voaloha vao mba resy lahatra. Tena intsika zany, tena hoe tsy misy ihana mihitsy fa tena hoe latsaka daholo ny randelo, ny ranomaso, tena ohatrany eo zay tsy hitanao zay resana, tsy hitanao zay anana, fa ohatrany hoe patrapatraka kely daholo ny lelo, ny patrapatraka kely daholo ny ranomaso. Zay zavatra zay tena fony zavatra be dia be mihitsy no anatrehan'i Jesosy par rapport antsika tena mahay miresaka be hoe topo ohatran'izao, tena ohatran'izao tonga dia indraindray ny sasa misy mivanaky ianona tena enjany indray vava, tsy ataovy izay anananao fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ohatr'izay tononkeza. Alors attends mon cœur, amen, amen. Alors attends mon cœur, alleluia. Alors attends mon cœur, mon esprit qui t'est lourd. Attends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu
te dis combien je t'aime, alors attends mon cœur. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors attends mon cœur. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Tsara Jesosy. Amen. Andao tsika hiterakely amin'ny tompo indray a. Aoriana amaranantsika ny fidiny hira dia andao tsika hiteran'ny tompo. Andihy kely tsika. Amen. Andihy kely tsika hiteran'ny tompo tsika. Amen. Aza menamenatra mihitsy mideran'ny tompo. Za aloha tsy menatra zany, samy mijery te hijery za dia hideran'ny tompo foana. Mara-pialaka dia hideran'ny tompo. Amen. Saotra nareo manao mikialo eo ka ahoana ary ty David ty tsy menatra koa. Eo nareo ndraisiny eo. Amen. Tsika hanao tena David tsy izy menamenatra miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Comment n'est pas tiré fin inscription. Alléluia. Yes, amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je sais béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, amen, alléluia, amen, 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 amen. Hideran'ny tompo foana tsika mara-pialantsika eto satria fiderana no vatantsika rehefa tonga any raha draika tonga fotoana ialatsika eto dia hiaraka hidera amin'ny Jesosy tsika. Amen, alléluia, amen, amen. Ny Jesosy tsika ny amin'ny fotoana tamin'ny fiderana teo dia manasa mpanompon'Andriamanitra izay hiditra manaraka tompoko. Alléluia. 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 Terenaka kanao hoe tonga soa tao fanatsan'Andriamanitra anao hoe tonga soa amin'ilay toerana tena tsara indrindra ianao. Amen.
tavitsakan'izay tonga soa ny toerana tsara indrindra dia fa le miaraba ihany koa izay manaraka ny jirika rehetrarehetra tonga teo amin'ny teo fotoantsika amezana voninahitra an'Andriamanitra dia misy vavolombelona anankitelo tena vao mafana be ilay izy vao nalefany zareo dia iarahantsika mihaino tebana izany kevatra zany fa ilana tsy fa tsy afaka mivoaka le sary dia le feo fotsiny no enotsika dia matoka fa Andriamanitra ny tena hoe amin'ny alalan'ireo témoiny azy reto ampahery antsika indray tena hijoroantsika tsy amin'ny farany hoe velona Jesosy. Amen. Atomboka amin'ilay voalohany le izy fiadanana to voninahitra ny Jesosy rehetrany ahafahako mijoro vavolombelona ny zanako voateraka dia ny masiny normal ohatra ny masiny ankizy rehetrarehetra ihany. Rehefa taty aoriana amin'izay dia nivadika ilay maso ohatra ny hoe mijola dia rehefa nivavaka tamin'ny Paris tamin'ny farany teo dia nivavahana izy nametrahan-tanana ampitsiny iny dia efa hita hoe nihatsara be ilay maso dia amin'izao tena hita hoe tena efa mihatsara tena miverina normal ny masiny zanako tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Dia faharoa manaraka an'izay joro vavolombelona ihany koa tanatin'ny 3 volana izay nivadiko tsy niasa accidenté de travail dia nanao ny taratasy nina moa tsy ny employeur sy ny tany amin'ny fanjakana dia mivezivezy foana ilay taratasy mivezivezy foana ilay taratasy ny teo ihany ny fenoina mitovy amin'ilay fenoina teo aloha ihany ny fenoina dia nangataka vavaka dia rehefa taprès ny Paris iny amin'izay après nivavaka tany Paris tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy ny masiny zanako niverina normal ny ino maty fiadanana to voninahitra ny Jesosy rehetrany ahafahako mijoro vavolombelona ny zanako voateraka dia ny masiny normal ohatra ny masiny ankizy rehetrarehetra ihany. Rehefa taty aoriana amin'izay dia nivadika ilay maso ohatra ny hoe mijola dia rehefa nivavaka tamin'ny Paris tamin'ny farany teo dia nivavahana izy nametrahan-tanana ampitsiny iny dia efa hita hoe nihatsara be ilay maso dia amin'izao tena hita hoe tena efa mihatsara tena miverina normal ny masiny zanako tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy. Dia faharoa manaraka an'izay joro vavolombelona ihany koa tanatin'ny 3 volana izay nivadiko tsy niasa accidenté de travail dia nanao ny taratasy nina moa tsy ny employeur sy ny tany amin'ny fanjakana dia mivezivezy foana ilay taratasy mivezivezy foana ilay taratasy ny teo ihany ny fenoina mitovy amin'ilay fenoina teo aloha ihany ny fenoina dia nangataka vavaka dia rehefa taprès ny Paris iny amin'izay après nivavaka tany Paris tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy ny masiny zanako niverina normal ny ino maty ny taratasy ny karakarana tonga dia nivaly daholo na tany amin'ny fanjakana io na tany mpampiasa nahazo ny rariny na tany amin'ny assurance mutuelle ny any ampiasana nivaly daholo izy anankitelo tena hoe nahazo ny rariny izay tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy rehetrany averina amin'i Jesosy ny voninahitra misaotra an'azady mitehirizany mandrakariva sy mandrakizay makasitraka indrindra tompoko. Izay ny voalohany dia tia ny faharoa tena narary be mihitsiny dia nisy intervention qui a duré 10 heures zany natao tamiko tany amin'ny hôpitaly da mbola tsy fantatra hoe nanazo ana organe anankidimy ny didina tamiko dia vita soma tsara le intervention isorana ny tompo dia efa taty aoriana vita ny intervention tamin'ny décembre février vao mahafantatra hoe kay cancer de pancréas nahazo anako dia isorako ny tompo satria efa tsy mipanika ntsony fa efa fantatra tamin'ny fandalovan'ny mpanompon'Andriamanitra zany pasteur Rodolphe dia nazavaiko anazy le situation
dia nyteny tamiko izy hoe mandeha nataoviny contrôle fa tsisy ninona ntsony hoe dia jesosy tena niasa ary nanasitrana en général zany 90% ny olona voan'ny cancer du pancréas dia tsy tafajanona fa mody any amin'ny jesosy daholo a fa zazany isorako ny tombo fa tena naneho voninahitry ny izy ary tena niasa jesosy ary tena niasa jesosy nanasitrany tia eto mijoro a cancer pancréas organe anankidimy isaorana ny tompo a dia niasa ny mpanompony a dia tena hoe tanteraka fa sava sisy nina ozy izy le oncologue hoe tout va bien dia isaorana jesosy a voninahitra ho azy irery ihany amen. Fiadanana to voninahitra na jesosy irery ihany ahafahako mijoro vavolombelona eto ny zanako voateraka dia masiny normal ohatra tanatin'ny telo volana izay a nivadiko tsy niasa tanatin'ny telo volana izay a nivadiko zay manam-po fa velona jesosy satria tiako avy eo an jesosy aloha tsy vitany dokotera fa vitany jesosy zany tevazao raiky anao inona tsy vitany jesosy hoe inona tsy vitany jesosy aza manaza ntsy vitany jesosy ny zavatra rehetra vavolombelona ray a vavolombelona anay ta anatin'ny herinandro a hitantsika tsara nisy patre an-tanan-droy a dia avy anototra avoa zay a dia sorona ny patre an-dro zany mercredi dia nampifantarina anazy le zany tsy hainay hoe inona zavatra mety ny seho tao anatin'ny 5 kely sy ny lohany kely tao sy ny fony kely tao fa nanao kalandi izy a dia tamin'ny kely zay miatra n'izay farany 39 degré fa tsy taitsy mivady fa dia bon tsy zany hoe tsy manentsony 39 degré izy lundi a verimbirina foana ilay température miakatra ambony be dia zay zany mandeha miasa dia nandefa mianatra izy a dia avy tonga dia reraka be tsy afaka mitsangana fa malemy fa mandeha kely dia fatigué dia gakopitsy fa manina aitsy marary indri dia tsisy marary ana dia fara zany izy hoe mety le pali kely na mafatany hoe dia reke zany hoe dia mea doliprana kely izy ao amin'io tsisy fanafody zay koa nazarety tsisy doliprana fa nary mamanodolona doliprana tao dia doliprana monodobe zany mba tena dia mena kely izy mercredi a tsy maintsy takany amin'ny dokotera zareo zany dia mivavaka sy dia hoe tena toditsoma-tsara tsy reraka itsy za zany mandeha miasa tsisy tomobile tsy maintsy mandeha transport zareo mandeha makany dia isaorana ny tompo zany misy transport somatsara tonga tao amin'ny hôpital vita ny intervention jusqu'à 17 heures 17 heures koa tonga tafodiny zareo a dia zaza mbola reraka tena tonga dia voatonga tao trano dia matory tsy maintsy mivoaka zay mivady mercredi soir izy dakely zany nda dia hoe no sakafo joy a dia matory ao lehibe iaingy zay mivady amin'ny température ny jerevana mbola miverifianay 39 degré 39 degré atao anatika am'izay mikoatra ny taitra dia tsy matahotra hoe jesosy zatra dia urgence zany satria hainao tsara mandevosa fa mety lany fotoana fotony a doliprana nomeny a zao a ianao manasitrana nyjoy dia mody dia matory tsara foy lakamisy jeudi dia mbola nitombona andeha nianatra dia nalefa nianatra fa kando izy a tonga tao dia tsy laviry ntsony l'après-midi fa reraka nanatrana tao an-trano dia jeudi soir amin'izay a mbola mitenda an'io koa marary be anazy mamaivay be dia mety efa voany zany avy amintsika hoe marary tenda zany tsy mahatenjolo dia mbola mena vetika amin'ny antsika zazy satria salama be sain'ilay aman'izany fa hoe noana fa meo vary izy satria vary koa nyteny hohaniny dia mena vary izy aveka mitenda marary be lakamisy alina dia be nilay tanizary tao an-trano a fa io zazo io a kinay tena kinay dia mikavavaka amin'izay naokafa mivavaka dia mivavaka ampampozamanitra mivavaka zay a tena hoe mivavaka fa mbola mikinainy zao dia zao no teny azy tamin'i jesosy hoe mifo marainy zao a tsy miara mifo amin'ntsony a io aretiny eo fa tonga dia salama izy manao amainina mody matory tsara le zazy fa voany depart aloha mbola eny mbola miaraka zay mbola mikinainy
zanany dia miasa misy somamarina tao an-trano miala avany ny sary ny fotsy hoe zavatra tia manao voalohany paiso tonga dia paiso goza be dia nihena seriala baolina seriala be dia nihena varen'anana ilezina salama tsara tsisy sekelina tsy nandeha hôpitaly a oliparanina reny mba nohaniny a Jesosy nanao an'izany atsika itiaka ho an' Jesosy ikaparizana atsika raha tamin'izaza tena panika 39 degré tsy maintsy urgence zaza kely mba zao valy raha taitra ihany fa ino ty zaza kely fa zao Jesosy rehefa miteny aza le olona miteny no jerena fa le zavatra mivoaka mivavana Jesosy no ambalik'izay raha tsy nanaraka izay fa tena laka misana tena fa te andeha urgence iasa fa tsy tena tsy normal zaza mipolaina taraikona kely Jesosy zatra andeha urgence nefa te andeha teo misalasala teo fa tena mivavaka tena zatra andeha urgence zany nandeha nasa maraina dia mbola mivavaka anazy mifoa maraina vavolombelona salama tsara le zaza tena ninakanina be zoma maraina iny izy io tsika mialaobe iny tena hoe tsy nampino raha ohatra ka jerena hoe nao mianareo fanafody tsy nandeha tsy nahazo dokotera koa zay fa raha drano te dokotera nanao an'io fa tsy Jesosy fa tsisy dokotera to fa Jesosy nanao an'le izy fa tsika iteraka ho an' Jesosy farany a teonazy farany a pastely tanana koa na misy vavolombelona ho sarana antsika dia zay tsika miparana mpimiaka miteka izy e androany zany fotoana famofanazika voninahitra ho an' Jesosy raha misy any tadao satria tsika zany tiany Jesosy amin'ny voninahitra anazy alleluia ora pastely hitako Jesosy an'izay C'est une surprise. Qu'est-ce que je vais raconter? Ah oui. Gloire à Dieu. Je vais être très bref. En fait, le week-end dernier, il y avait la mission qu'on devait faire en Haute-Savoie. Il y avait plusieurs personnes d'ici qui sont parties là-bas. Et en fait, moi et ma femme, on était censés déjà partir là-bas avec la délégation qui devait aller là-bas. Mais ma femme maintenant elle est à Madagascar, du coup, à cause de plusieurs dépenses liées à ça, on était un peu à court dans notre compte, du coup, dans notre compte en banque. Et par rapport au voyage en Haute-Savoie, c'était vraiment très limite, on va dire, au niveau du péage, essence, etc. Du coup, pour dire clairement, on n'avait pas du tout assez pour aller là-bas, quoi. Du coup, on s'est dit, bon, cette fois, on va rester, on va pas y aller. Et voilà, tout simplement. On a cru que c'était la sagesse et c'était le choix à faire. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que jeudi, avant, on devait partir là-bas samedi. Et le jeudi d'avant, on était à Choisy-le-Roi, on était en train de parler de Dieu, on était en train de faire des partages avec toute l'équipe qui était là-bas. Et on a parlé de la Haute-Savoie, etc. Et qu'on a dit que nous, on ne pouvait pas, etc. Et juste pendant qu'on était en train d'échanger avec tout le monde, on a regardé juste comme ça le compte en banque avec ma femme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'argent qui était dedans, il a doublé ce soir-là. Il a doublé et on était étonnés, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça a doublé. Et en fait, on s'est dit donc avec ma femme que on a encore plus d'argent que pour acheter du Vandal et tout, etc. C'est ce qui était dans notre tête à ce moment-là.
Et puis quand on était en train de rentrer, je sais pas, mais on a échangé, etc. Et on a reçu comme si vraiment Dieu nous parlait, on a reçu vraiment le même message dans notre cœur, comme quoi, en fait, cet argent-là, Dieu l'a mis là pour un but. Cet argent-là, Dieu l'a mis là pour une raison. Et on a vraiment reçu la même chose que, en fait, on doit aller en Haute-Savoie. On doit aller en Haute-Savoie pour la mission là-bas parce que Dieu a besoin de nous. Parce qu'effectivement, il y a bien sûr la traduction, etc. Mais c'est aussi parce que Dieu voulait nous parler aussi là-bas. Et il y a un message que Dieu voulait nous transmettre. Et en fait, c'est cet argent-là qui a doublé. Du coup, on a compris qu'il n'est pas là par hasard. C'est pas pour le vandal. C'est pour le service. Et c'est pour aller en Haute-Savoie. Et ce surplus-là qui est apparu dans le compte, c'était vraiment exactement, c'est vraiment exactement ce qu'on avait besoin pour la Haute-Savoie. Aller, retour, péage, essence, etc. Et en fait, ce surplus-là, c'était quelque chose, je sais pas, 2 semaines avant, on a payé un abonnement. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà encaissé. Et ce soir-là, juste avant la Haute-Savoie, bizarrement, c'est retourné dans notre compte. C'est retourné dans notre compte, donc on a pu faire toutes les dépenses, etc. Et une fois qu'on était en Haute-Savoie, ils ont encore réencaissé le truc. C'est-à-dire que c'était juste pour nous permettre d'aller faire le service pour Dieu, en fait. Du coup, ça a été réencaissé. Et quand on a vu ça, on a paniqué un peu, mais on s'est dit que non, en fait, c'est Dieu vraiment qui pourvoit au bon moment. C'est Dieu qui pourvoit au bon moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a obéi du coup à l'appel de Dieu. Ok, tu veux qu'on aille là-bas parce que tu as besoin de nous, mais nous aussi, on avait besoin d'entendre ce message. Et juste, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'année dernière, pendant 6 mois, et en fait c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à partir à ce moment-là quand on a vu le surprise, parce que l'année dernière, moi et ma femme, on ne travaillait pas pendant 6 mois, mais pendant ces 6 mois, jamais Dieu ne nous a laissés. Il n'y a aucune dette de loyer ou de facture ou de quoi que ce soit. Pendant ces 6 mois, on n'a pas travaillé. Pendant ces 6 mois, Dieu nous a pourvus. Et ça nous a vraiment encouragés dans ce sens-là que jamais Dieu ne nous a laissé tomber. Il ne va pas commencer maintenant. Il ne va jamais le faire jusqu'à la fin. Et c'est lui qui pourvoit en toutes choses. On ne dépend pas du travail, on ne dépend pas du salaire. C'est Dieu, c'est en Dieu qu'on dépend. Et c'est lui qui pourvoit en toutes choses. D'une manière ou d'une autre, il va le faire. Et pendant ces 6 mois, en fait, je ne sais pas, toujours par plusieurs manières, Dieu nous a toujours pourvus. Et tout simplement, ça nous a encouragés. Et juste après ça, j'ai eu un travail. Et ce travail-là, après ces 6 mois, du coup, Dieu m'a donné un travail. Ce travail-là, c'est une plateforme où il y a 300 000 demandeurs de travail dans cette plateforme. Du coup, toutes ces 300 000 personnes, ils postulent, ils galèrent à trouver les trucs là-dedans, dans cette plateforme. Moi, j'ai jamais envoyé de CV dedans, j'ai jamais postulé dedans. Et c'est eux qui m'appellent à ce moment-là, qu'on a besoin de toi pour un travail. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai même pas postulé, j'ai même pas mis de CV, j'ai même pas mis mon nom, j'ai rien mis. J'ai juste mis une phrase sur ce que moi je fais. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent même pas qui je suis, mais ils n'ont même pas vu ma photo, etc. J'ai juste mis que je fais telle chose. Et ils m'ont appelé, cette plateforme, qu'il y a un travail, on a un travail pour vous. Et alors que tous les autres, ils sont en train de chercher, de postuler. Et en fait, ils m'ont appelé. Et ça m'a étonné parce que ce qu'ils m'ont proposé, c'est 2 fois le salaire que j'avais déjà avant les 6 mois. Ils ont doublé le salaire que j'avais.
ils ont doublé. Et ils ont dit, tu commences en janvier, si tu es d'accord. Et du coup, voilà. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ça a doublé du coup en janvier. Et cette semaine, après l'obéissance pour la Haute-Savoie, il y a aussi la maman de Mirasso qui nous a dit à ce moment-là, c'est que Dieu va vraiment faire des miracles dans votre vie, etc. Elle nous a encouragés, etc. Et cette semaine, quand je suis retourné au travail parce que j'étais en congé, il y a le manager qui m'appelle, Tanzuna, tu peux me rejoindre quand tu es disponible. Moi à ce moment-là j'étais un peu mais qu'est-ce qu'il va me dire, etc. Il a dit que tu es l'une des rares personnes que je convoque parce que il n'a pas dit gloire à Dieu, moi je dis gloire à Dieu aujourd'hui. Il a dit que tu es l'une des rares personnes que je convoque parce que tu es notre meilleur élément. Et parmi, vous êtes 35 personnes, il a dit, mais tu es notre meilleur élément. Et je voulais te dire, du coup, c'est pas moi qui lui a demandé, mais lui, il a dit que à partir d'octobre, j'augmente encore ce qui a déjà été doublé. Et du coup, moi, c'est pas parce que forcément je suis parti en Haute-Savoie ou quoi, mais c'est juste le cœur qui a obéi à ce que Dieu a dit. Et en fait, c'est sa grâce aussi. C'est sa grâce qu'il pourvoit en toutes choses. Et il a dit, j'ai pas appelé beaucoup de gens. Il a dit, tu es vraiment l'une des rares personnes que j'appelle. Et moi, je te dis, à partir d'octobre, j'augmente encore ce que j'ai déjà annoncé en janvier. Je l'augmente encore. Et ça fait 9 mois, alors que normalement, voilà, c'est 1 an, 2 ans. C'est là que tu négocies un peu. Mais là, j'ai même pas demandé, c'est lui qui a imposé à ce que ça augmente. Donc, gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Falmerabatsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity takarivo ity dia misaotra an' Jesosy sika amin'izany vavolombelona izany fa maneho foana Andriamanitra hoe raha izy no momba antsika, izy amono atohatra antsika. Amen. Andao sika hivavaka, hangataka amin'i Jesosy hoe mitenenana teny tokana ihany ary dia ho sitrana amin'ny fanahiko. Asan-dratoary mivavakantsika raha ny masina tsara indrindra izany an-danitra. Saotra anao izay androany hariva ny amin'ny fitiavanao. Saotra satria naseho anao taminay fa eo foana ianao, miaraka aminay foana ianao. Indraindray na amin'ilay saintom-pona ireny na ilay tsy takatry ny saina ireny dia ianao kay eo foana. Androany hariva Jesosy dia sokafo ny fonay, andraisanay ny teninao. Aza vela miala maina eto amin'ity toeran'ity izay Jesosy fa oka tena handray ny anjaranay avy aminao. Mitenena aminay Jesosy fa vonin-keno anao mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Teny anankiray no zaraiko amintsika mialohan'ny karaha-mpanompon'Andriamanitra dia hoe andehantsika hianatra atahotra an'Andriamanitra. Amin'ny Salamy 111:111 10 dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fatahorana an' Jehovah ny fandoam-pahendrena, fahalalana tsara ny nananan'izay rehetra maka toy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Tadio tsara fa rehefa manana ny fatahorana an'Andriamanitra tsika dia tsy manaonao foana izany, tsy miteniteny foana izany, tsy manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia zavatra kely ary rehefa hoe izao ny tenenin'Andriamanitra dia tsy sahanao mihitsiny manohatra an'izay voalaza na izay sitrapon'Andriamanitra rehefa matahotra an'Andriamanitra ianao. Tsika izany mila mahafantatra tsika isan'andro hoe Jesosy za ve tena matahotra anao? Satria ao amin'ny fatahoranao an'Andriamanitra dia aseho an'Andriamanitra anao hoe io misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia inona ny ataonao? Dia eo ianao mahafantatra hoe za zany Jesosy tena hiaina amin'izany fatahoranao izany satria izany ny fiandoham-pahendrena. Jereo tsara fa tratran'izany ihany koa ry Abrahama sy Sara tamin'ny fotoan'androny. Nisy fotoana Andriamanitra niteny tamin-jareo hoe
ananjanaka nareo izy izy a Isaka ny anarany dia io Isaka io ny andovanareo dia ny zavatra nitranga nefany a hita hoe tsy natahotra an'Andriamanitra zareo fa te hanampy an'Andriamanitra dia rehefa lasa zareo nandeha dia ozy izy hoe alao ianao izy izy Sara manko i Abrahama manambady ny Agara satria ohatran'ny ela loatra Andriamanitra satria ny tena marina ianao efa niteny tamin'ny olona hitanareo hoe raha vao tsy manana an'ilay fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy manana an'ilay fahendrena lasa ampianariny zareo Andriamanitra hoe hanampy anao zay amin'ny voninahitra ao lasa mandeha tsika ndraindray ohatra tsika ao an-trano na amin'ny fikambanana na ohatran'izany mieritreritsika hoe ampianaritsika ny olona atahotra tsika fa zao tokony nampianarina ny olona atahotra an'Andriamanitra tokony nampianarina ny olona hijery anana zany fiaina miaraka amin'Andriamanitra zany fa tsy ampianarina ny olona atahotra tsika teto a dia zao natahotr'olona i Abrahama sy Sara dia lasa nanaonao foana zareo satria hanampy an'Andriamanitra zany hoe nandeha araka ny nofo a dia tsy nandray ninina tamin'Andriamanitra satria lasa niteraka problème le izy mila ho fantatritsika zany fa rehefa manana zany fahendren'Andriamanitra zany tsika dia lasa tsy manaonao foana lasa tsy matahotra olontsika fa matahotra an'Andriamanitra nandeha araka ny nofo a lasa manampy an'Andriamanitra dia lasa tsy tian'Andriamanitra tsy itsika no hanampy an'Andriamanitra fa Andriamanitra manampy antsika mila manana faharetantsika rehefa natahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray a dia mahavita miandry an'Andriamanitra noho izany a mila tsika tena manana zany fomba fisaina zany hoe Jesosy a hiandry anao foana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy ho maimaika tsy hatahotra anao tsy hanampy anao ny atao hoe manampy an'Andriamanitra tianao ianao no hita eo amin'ny zavatra anankiray raha ampianarin'Andriamanitra so ianao misahana zavatra anankiray dia terenao ny olona hatahotra anao terenao ny olona tena angovotra mihitsy ianao no fototry ny zavatra rehetrarehetra dia zao lasa tsy mety zavatra zany fa mila tsika tena hoe ampianaritsika ny olona ohatranahy zao a rehefa mampianatra tanora na ohatran'izany any amin'ny toerana izay misy any dia za tsy mitady mifondry oloreo zazareo mihitsy a tsy dia tafiko mifondreo fa Andriamanitra no niteny fa omeo an'Andriamanitra mifonao donc zany a rehefa lasa an'Andriamanitra mifon'ny olona anankiray dia automatique izy a tianao matahotra an'Andriamanitra amen zavatra nitranga ny olona matahotra an'Andriamanitra ihany mantsy a no makatoa an'Andriamanitra rehefa makatoa an'Andriamanitra ny olona dia tafiditra ao anaty fanekena ozy izy ny vavolombelona teo vao eo ny anontsika teo hoe miaino an'Andriamanitra zay ozy izy dia nakatoa izay lazain'Andriamanitra taminy dia jereo fa lasa tafiditra tao anaty fanekena zareo raha mandinika ianao tantaran'ny Noa jereo tsara fa mety tena enjana be ny zavatra nitranga tao azonao saraitsaina aveo hoe niarana ampidirina tao daholo biby ny kontsoa ny omby ny rehetrarehetra rehefa biby dia niditra tao daholo dia afaka ny zaraina ve ny wc ohatra na ohatr'izany fa niara-ny aina tao daholo zany izy rehetrarehetra nandritra ny hafiriana dia zao tsisy mononmonina tao hoe zay rangaha hivoaka fa tsy tianay mihitsy zany fanekeny zany fa tsy maintsy nanaiky satria raha vao hivoaka dia maty dia ireo fa eo fiainantsika indraindray a betsaka ny zavatra tsy tiantsika hanekenan'i Jesosy ohatrany hoe zay hivoaka nefa ny adinonao fa raha vao tsy miditra ao anaty fanekena ianao dia fa tondra-drano mihinana ny ivelany any militsika manana izany fomba fijery zany rehefa miaraka amin'ny Jesosy militsika tena mifantoka rehefa miaraka amin'ny Jesosy militsika tena ohatra tsara rehefa miaraka amin'ny Jesosy militsika tena mijoro tsara rehefa miaraka amin'ny Jesosy tao anatin'ny sambo tao anatin'ny fiara fanekena dia tadito tsara fa tsy tian'ny olona niditra tao satria miaraka tamin'ny fofony ny maloto miaraka tamin'ny zavatra rehetrarehetra fa zao rehefa io ny fanekena ao mahavelona dia tsisy memenina tao fa niditra tao daholo ny olona dia teny amintsika hoe Andriamanitra ny hoe manana programa tsara ho antsika rehefa ao anaty fanekena ianao inona ny fanekena inona ny voasoratra aza mandeha ivelany sitrapon'Andriamanitra zany
fa rehefa mandeha araka amin'ny programan'andriamanitra ianao mety ho mafy ny zavatra misy mety ozy izy ianao hoe ka tsy zakako mihitsy ny raha vao tsy mahita anitsy na tsy manao anitsy na tsy zakako zany fa rehefa hitanao hoe tsy ao anaty fanekena zay dia mahafaty foana fiantsona zay fa rehefa ny zavatra ny ao anaty fanekena na inona io na maimbo na maninona io na maninona io dia zao mahavelona foana ny anaran'izay ka ndo hianatra anana zany fahendreny zany hoe jesosy ampianaro a hianatra tahotra anao mba hianatra andeha ao anaty fanekena ampianaro mba hianatra nakobona ty vavako ty amin'ny fotoana tsy tokony hitenenana ampianaro tsy hiteny ampianaro tsy hovesatra ho an'ny hafa foana zany ny atao hoe fahendrena fahendrena ge tsy mitady zay apety anao fa mijery zay masomy manodidina anao ianao hitanao fa mavesatra ny olona aminao dia mbola ataonao foana ilay izy hitanao fa mandeha ny olona dia ohatra ny anao ny ao an-trano azy efa tena marary mihitsy ny ankizy mivady aman-janaka efa mitondra faisana mihitsy vao tonga ianao dia ohatrany te andoalika izany dolo izy menakavy satria manino tonga indray dia zany rehetrarehetra zany tsy fahendrena taonao fiantsona zany zareo tsara davida ianao mety eritreritra hoe ka zao nge ny zavatra tiako atao e ka zao nge ny zavatra tsy maninona nge zany zavatra zany e zany zavatra taoko zany nge tsy manota e rehefa nadinika ianao nanisa olona ve dia hobetin'andriamanitra fa rehefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra rehefa ny alina mifahatokinan'andriamanitra dia tsy tian'andriamanitra rehefa nanisa olona davida dia bety dia tena nadinika namaky ny tantara eny hoe izy kosa ary mba manisako aika izany rehefa tsy manana fahatokinan'andriamanitra dia betin'andriamanitra namely daholo kapoka rehetrarehetra zany ianao ngendrindray mieritreritra hoe kazako kosa ve dia manisa olona ve dia maninona mateteny ianao hoe antanihoan'i jesosy ao anaty fahendrena ve ianao ao anaty fahatahorana an'andriamanitra ve ianao fa rehefa ao ianao dia ataovy izay azonao atao fa mety tsara daholo zany fa davida teto nanisa olona te hitoky amin'ny olona te hieritreritra ame olona dia jereo andao isaina betsaka ve miaraka amintsika tanao rehefa tsy matoky an'andriamanitra dia lasa manaonao foana rehefa tsy matahotra an'andriamanitra dia lasa manaonao foana dia teto ilay davida manandra indray lasa betin'andriamanitra nitondra fahoriana ho an'ny olona lasa nampitondra fahoriana ho an'ny olona satria rehefa nisainy ny olona tsy izy rery ninana fa ninana daholo ny zanak'Israely nianatra tamin'ny jereo tsara faoty ataonao ne mampinana olona bebe jereo tsara fa raha mba inay ane Sara tsy napiditra ny agara tamin'ny Abrahama tsy izy ane ny Ismael inay ane Eva tsy ninana an'ilay poma tsy ohatr'izao nge ny toy tantara dia itsika indray ve ny ametraka tantara vaovao ampisofrirany ao an-tokantrano amodika ny anjara voatendry zanakao amodika ny anjara voatendrinao anatin'ny zavatra kely tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra te hiteny amintsika hoe andriamanitra nge tsy nampiala antsika amin'izao tontolo zao e fa andriamanitra mba hampiavaka antsika amin'izao tontolo zao inona mampiavaka anao inona mba mampiavaka anao inona ny tarafana an' jesosy ianao ve le mampitabataba olona ao am-piangonana ianao ve le tsy mampifantoka sa ianao ve le tena olona mitondra bavaka ianao ve le olona tena hijerevan'ny olona vao mahita anao ny olona dia tena miaraka amin'iny tokoa andriamanitra tanareo le izy tandremo tsara fa samy manany tantarany daholo na jodasy na petera nija ao anaty baiboly na Sara na Eva fa iza amin'iretsika ndao hianatra tahotra n'andriamanitra matetika verintsika fa zavatra kely tsy isy dikany ny ataontsika nefa rehefa tsy ao anaty fanekena dia tsy tian'andriamanitra manisa olona teto dia bety satria tsy natoky an'andriamanitra ao anatin'ny tsy fahatokiana mahatonga antsika manono foana mahatonga antsika mieritreritra zavatra be dia be tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra rehefa miala ny fanokintsika an'andriamanitra andao hianatra tsy hatoky olona fa hatoky an'andriamanitra aza matoky nisan'ny olona ianao na iza ihainao na iza tsy hainao mety foana zany fa zao ataovy mifanitsy amin'ny lalan'andriamanitra fotsiny ny lalanao rehefa mifanitsy amin'ny lalan'andriamanitra ny lalanao dia jereo fa misy fiadanana amen ao anaty fanekena mety mifanohitra amin'ny zavatra tianao ataony ao fa zao ataovy sura foana hoe ao anaty fanekena ianao rehefa ao anaty fanekena ianao fanekena tsy fetsiketsehany delany tsy animation
Sa izy kosa ane zaho am-piangonana tena mihetsiketsika mihitsy ny olona rehefa mitsangana e. Tsy idirana. Fa ny ao anaty fanekena ny ova ve le olona. Voarain'le olona ve ny tena izy, izay ny ao anaty fanekena. Fa tsika ke raha hijery, ianao ve dia ampihetsiketsika ny olona mihoatra ny raha zao tontolo zao ohatra dana mijery fa tonga dia feno ny stady sy ny rehetrarehetra. Nefa zao tontolo zao dia izay tiako ho fantatrao aza vovitaka ianao. Aza mijery velana. Fa mijerevana Andriamanitra. Jerevo tsara ny ao anatinao hoe inona ny voafafinao. Rehefa fatahorana an'Andriamanitra ny voalohany ao, dia jereo fa tsy maintsy mamovo tsara foana iny. Voaratsy ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety mamovo tsara, fa mivoa tsara mamovo tsara, tsy mety mamovo ratsy. Na iza na olona ray aza miaraka aminao tady tsara. Fa rehefa miay naraka an'Andriamanitra ianao, tsy maintsy misy olona foana mihaino anao. Dia tena ianao androany hoe courage ianao. Amen. Mety mafy ny dia, mafy ny lalana iainana. Mety efa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo ny zavatra mitranga fa zao ataovy anaty fanekena foana ianao. Aza mivoaka ao anaty fanekena fa olona valo ao neny tao anaty fanekena e. Valo sy ny biby fa reo tsy maty. Fa be dia be tany ivelany ripaka daholo rehefa tsy tafiditra tao anaty fanekena. Andeontsika mba hitady an'izany. Andeo hitady an'izany hiditra ao anaty fanekena izany. Jesosy za ve mba tena ao anaty fanekena? Sa za le mpanakorotana tokantranon'olona? Sa za le mpangalatra? Sa za le mpametsifetsy? Fa raha mbola ohatry izany ny fiainanao tsy ao anaty fanekena ianao. Fa manomboka androany rantsany daholo izay tsy izy rehetrarehetra. Mila manao an'izany vavaka izany tsika isan'andro, vavaky ny fatahorana an'Andriamanitra. Jesosy rantsany izay tsy hanao rehetra ao amin'ny fiainako. Esory izay tsy hanao rehetrarehetra ao amin'ny fiainako mba hidira ny fanatrehanao atao anatiko. Tadio tsara fa kely sisa dia ho avy Jesosy. Inona no lazaintsika rehefa hifanatrika eo amin'ny Jesosy tsika? Inona no tenentsika? Le vadiko ve? Le iza ve? Tsisy an'izany intsony. Fa ianao sy Jesosy rery eo. Dia teny aminao izy hoe inona no nataonao? Nomeko fotoana ianao, nomeko vady aman-janaka ianao. Nampianarinao ve ry zareo hitandrina ny sitrapon'Andriamanitra? Nampidirinao tao anaty fanekena ve ry zareo? Ohatran'izany ny fanontaniana mitranga rehefa ho avy Jesosy. Asa vela angasiasy eo alohan'i Jesosy ianao rehefa ho avy izy. Inona ny zavatra nataonao teto ambony tany? Meny fotoana ianao, laninao tamin'inona le izy? Fatahoran'Andriamanitra daholo izany. Rehefa iainantsika izany fatahoran'Andriamanitra izany dia manomboka hitandrintsika na amin'ny zavatra ataontsika. Manomboka atahotra an'Andriamanitra tsika na amin'ny fomba fisainantsika, amin'ny fomba fanaontsika, amin'ny fomba fiainantsika iray manontolo. Dia manomboka matahotra an' Jesosy amin'izay dia manomboka eo manomboka ny tantaranao Jesosy. Jesosy ake te hanomboka tantara vaovao miaraka aminao e. Jesosy te hanomboka tantara miaraka aminao, fa le tantara miaraka aminy dia le tantara manomboka eo amin'ny sitrapony. Rehefa soratanao amin'izay eo amin'ny sitrapony dia manomboka eo ny tantaranao sy izy. Hoentiny mitsangatsangana any ambony amin'izay ianao dia mahoentiny mandeha manao vizity any ianao. Inona ny tiany? Lasa tsy tianao intsony izay tsy tiany. Lasa faly ianao amin'izay mahafaly azy. Lasa hainao manakombona ny vavanao. Lasa hainao mieritreritra ny ao anatin'ny sainao hoe inona ny tokony eritrereto dia inona ny tokony tsy eritrereto. Dia lasa hainao izany hoe matahotra ianao sao dia hatafotoan'olona ny zavatra ataonao. Lasa misy zavatra miova be dia be satria efa tsy hainao rery intsony no mandeha fa hainao sy Jesosy no mandeha. Fa raha mbola tsy ohatran'izany tantara dia aza mamita aza fitana ny tenanao fa mbola tsy miaraka nareo sy Jesosy. Amen. Tsy izay tiantsika ny ataontsika fa izay tiany Jesosy ny ataontsika. Amen. Ataontsika hitehaka manoloana izany teny izany ampiasantsika amin'ny fanoton'Andriamanitra. Est-ce qu'on est content parce qu'on est tout le temps avec Jésus? On va se lever dans la présence de Dieu. Et nous allons rendre toute la gloire à Dieu de tout notre cœur. Élève ta main et ferme tes yeux. Mon âme te bénit aujourd'hui, Éternel. Je te loue de tout mon cœur et je te rends toute la gloire devant ton trône.
Et je t'adore de tout mon cœur parce que tu es assis sur ton trône. Tsy misy mihitsy nitahaka anao amin'izay Andriamanitra. Nul n'est comme toi, Seigneur Dieu. Zavatra rehetra renesy ny sofinay Andriamanitra. Tout ce qu'on entend, tout ce que nos oreilles entendent, Zavatra rehetra nitrangana nomboka tamin'ny fotoana natongavanay eto mandrapatonga ny fotoana iverenanay ny Madagasikara. tout ce qui s'est passé depuis qu'on était ici en France, Seigneur, jusqu'à notre retour à Madagascar. Ny tsara rehetra dia ho anao rery sady avy aminao. Noho ianao satria ianao nahato izao anay. Toutes les choses bonnes qui arrivent dans notre vie et viennent de toi et c'est par toi qu'ils arrivent, que toute la gloire te revienne. Ny ho ary mandohalika amin'ny fonay manontolo izay manome voninahitra anao. Donc aujourd'hui, nous mettons à genoux devant toi pour te rendre toute la gloire. Raisy Jesosy Kristy io. Reçois Jésus-Christ. Misaotra ny amin'ny témoignage rehetra tamin'ity dity. Merci pour tous les témoignages qu'on a pu vivre pendant cette mission. Ny amin'ny fiovampo. Merci pour les changements de cœur. Ny amin'ny fiovampiainana. Merci pour les changements de vie. Ny amin'ny kasika ny fiainan'ny tsirairay avy. Merci parce que tu as touché la vie de chacun d'entre nous. Ny amin'ny mpiara-manompo Andriamanitra. Merci pour chaque collaborateur, pour chaque serviteur. Ny fitiavana apetraka ao am-pony izy ireo. Merci pour l'amour que tu mets dans leur cœur. Ny fifandraisana ihany koa mambavaka. Merci parce que on est vraiment unis en prière, unis dans le cœur. Ho anao rery ny voninahitra mandrakizay. Que toute la gloire te revienne. Misaotra ny À amin'ny jamais. fitaovana, ny amin'ny teknika. Merci pour la partie technique, pour tous les matériels, Seigneur. Misaotra ny amin'ny chorale, misaotra ny amin'ny ny ambassadeur. Merci pour la chorale, merci pour les ambassadeurs. Misaotra ny amin'ny tsirairay avy isambatan'olona. Merci pour chacun d'entre nous sans exception. Voninahitra ny ho anao rery mandrakizay. Que toute la gloire te revienne. Sandrata manokana eto Jesosy. Élève-toi ici, Jésus. Rery ny voninahitra mandrakizay. Reçois toute la gloire à jamais. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Naotsika ity tanana Est-ce maveo qu'on peut acclamer le Seigneur? maza ho toerana tompo. Vous pouvez vous asseoir. Tamin'ity dity dia nahitana zavatra mahatalanjona be dia be. Durant cette mission, on a vu vraiment des choses très étonnantes. Ohatran'ny tany Allemagne nisy gasy manambady allemand. Par exemple, en Allemagne, il y a une malgache qui a un mari allemand. Dia io allemand io tsy mino an'Andriamanitra fa manaraka ny vadiny. Et son mari-là, c'est un athée. Donc, en fait, il suit juste sa femme, juste comme ça. Dia mitondra oxygène izy tonga teo fanatrehan'Andriamanitra. Et il était sous oxygène quand il était dans la présence de Dieu. Dia rehefa volony olona dia lasa izy mivoaka ny anaty tomobile fa sekotra. Et quand il y a trop de monde, il sort pour aller dans sa voiture parce que il s'étouffe. Vita ny tenin'Andriamanitra, vita ny fampahirezana soa ny sy vadiny hoe pasteur andao raha mba mety amin'ny hijery azy ao anaty fiara. Et quand le culte est terminé, il y a sa femme qui est venue vers moi et m'a dit Pasteur, est-ce que tu permets qu'on aille ensemble dans la voiture pour le voir? Dia lasa nanaraka an'ilay ramatoa tonga tao anaty fiara. Et je l'ai suivi jusqu'à leur voiture Dia mivavaka ho azy. et j'ai prié pour lui. Ozy atao hoe ianao aty Jesosy. Et moi je lui ai dit, tu sais que Jésus t'aime. Dia ozy izy eo ahoana itiavako azy izy ary tsy dia. Et puis il a dit, mais comment je peux l'aimer alors que je le vois même pas? Ozy maintsy azy. Izy hoa nary anao fa ianao mila mahafantatra azy mba ahafahany mikasika anao. Et puis moi je lui ai dit, tu sais que c'est lui qui t'a créé, mais il faut que tu le connaisses pour que lui, il puisse te toucher. Dia nanomboka mivavaka ho azy aho. Et j'ai commencé à prier pour lui. Rehefa mivavaka ho azy dia ozy izy hoe raha ohatra ka tia izy dia manasitra anao. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, il m'a dit, s'il m'aime vraiment, pourquoi il ne me guérit pas? Dia ozy taminy hoe miandry ny fanoratenana fonao ny ilainy. Et puis moi je lui ai dit, il attend juste que tu offres ton cœur. Tu lui offres ton cœur. Parce que c'est ton cœur ce dont il a besoin. Dia nitodika izy dia niteny hoe rasitrako ny andianao. Et puis il a dit, il s'est tourné vers moi et il a dit, s'il me guérit, je vais le servir. Dia mivavaka ho an'io tamin'ny fototra esoly ary ho azy izy.
Et moi, j'ai prié pour cette personne et je lui ai dit juste tout simplement, enlève cet oxygène. Mais à partir de maintenant, parce que c'est juste ce qu'il a attendu de toi, de ta bouche, à partir de maintenant, il va te guérir. Enlève cet oxygène. Il a enlevé l'oxygène, il respirait normalement. Et ce qui s'est passé 3 jours après, je l'ai appelé, je lui ai dit, alors comment tu vas? Il va très bien, il n'a plus ce problème-là de respiration. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'est lui qui incite sa femme à prier et il est même plus enthousiaste que sa femme maintenant. Leur vie quotidienne, c'est comme si en fait les gros mots, les mots blessants, etc., c'est juste une vie normale. Mais à partir de ce moment-là, sa femme m'a dit qu'il n'a plus jamais dit un gros mot depuis ce jour. Moi, j'aimerais te dire cet après-midi que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous savez, la délivrance n'a pas besoin d'excuses. Vous savez, le samedi ou la première fois où j'étais venu ici, Dieu m'a visité pour l'imposition des mains. Il y avait une femme ici qui est venue en fait en France. Elle est venue en France parce qu'elle avait un cancer. Et à ce moment-là, je lui ai dit d'aller chez le médecin. Et elle est partie chez le médecin et on a vu qu'il n'y avait rien en elle. Et elle va même repartir à Madagascar parce qu'il n'y a plus rien à faire. Elle avait un cancer du pancréas. Et le Seigneur m'a dit de lui dire que va chez le médecin aussi et on scanne, tu vas voir qu'il n'y aura rien. Et on a pu constater que Jésus est vivant là où nous sommes réunis. J'ai rien à voir avec ça parce que je ne suis pas doué pour ça. Et moi, je suis étonné comme vous tous, comme tout le monde, parce que il est tellement merveilleux, il est tellement puissant dans son œuvre et personne n'est comme lui. Mais pourquoi il a fait ça dans cet endroit? Et pourquoi aujourd'hui il ne va pas toi aussi te toucher lui? Il attend juste une chose de notre part. Sache qu'il est là même si tu ne le vois pas. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que tu sais qu'il t'aime? S'il y a quelqu'un qui peut vraiment t'aimer plus et au-delà de ton imagination, que ceux qui te disent je t'aime, il s'appelle Jésus. J'aimerais que cet après-midi tu puisses être en intimité, en communion avec lui. Pour que tu puisses reconnaître profondément dans ton cœur
la valeur de sa présence, beaucoup plus même que la valeur de ta présence. Mahafantatro hoe fa ny fisiany tsy hita maso dia misy lavitra ny fisinao hita maso. Est-ce que tu sais que même si on ne le voit pas, sa présence est beaucoup plus réelle que ta présence à toi? Satria ianao saiki tsy io raha tsy teo izy. Parce que tu n'existes même pas sans lui. Fa mititaka arivo ty Jesosy avy any Nazareta miantso anao zanako te hiomana amiko. Cet après-midi, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui t'appelle et qui te dit: mon fils, ma fille, je veux être en intimité avec toi. Misy fotoana variana ny jery ny tenin'Andriamanitra sy Jesosy izay mihinana mofo sy misotro rano manana ny fiainako mandrakizay ao aminy. Il y a un moment où j'ai regardé la parole de Dieu, j'ai lu la parole de Dieu et j'ai vu que Jésus a dit: celui qui boit de mon sang, celui qui mange de mon corps, c'est celui-là qui aura la vie éternelle, ma vie éternelle. Teo izay tamin'i Jesosy ahoana no manazavana ara-panoharana ao anaty baiboly ny fisiny hoe mihinana dia manana fiainana. Comment, moi j'ai demandé à Jésus, comment je peux expliquer ça en parabole, d'une manière où je peux l'expliquer simplement, du fait de manger son corps et d'avoir la vie éternelle. Io fanazavana io hoentika eto amban'Ela. Et c'est cette explication que je vais apporter ici cet après-midi. Afaka vakitsika kely ve nisy ihany fa efa andeny faraky amin'ny telopolo. Ésaïe 40, 31, au nom de Jésus. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Vakitsika ihany koa Salamo fatelo amin'izany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo. Psaume 103, 1 à 5, au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Mba fantatrao fatanoranao odindray toy ny amin'ny voromahery. Est-ce que tu te rends compte de cette parole? Il te fait rajeunir comme l'aigle. Ianao zany noharin'Andriamanitra ho toy ny voromahery. C'est-à-dire que Dieu t'a comparé comme si tu ressemblais à l'aigle. Fa manin'Andriamanitra nanao an'izany? Pourquoi Dieu faisait ça, a dit ça? Fa inona ny mampiavaka amin'ny voromahery ka ohatra tsara hanafatsika azy? Mais qu'est-ce qui distingue vraiment l'aigle pour que Dieu le prenne comme exemple et qu'on puisse le prendre aussi comme exemple? Zareo boky Léviticus toko fito ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo. Dans Lévitique 17, 11, on peut voir: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Hitantsika ve ny famarinan'io teny io? Est-ce qu'on peut voir la vérité qui se cache dans cette parole? Ny fiainana dia ao amin'ny rà. La vie se trouve dans le sang. Zany no mahatonga ny jiosy na kristianina tsy maintsy halatsaka aloha ny ràn'le biby vao hohanina izy rehefa maty. Voilà pourquoi les juifs ou même les chrétiens, il faut d'abord faire couler le sang de l'animal avant de le manger. Satria raha hohanina manta le rà, sotroina manta le rà, dia lasa misy fiainan'le biby miampita ao anatinao. Parce que si tu manges juste l'animal cru comme ça avec son sang, y a la vie de cet animal qui est transférée en toi. Deutéronome 12, 23, au nom de Jésus seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Zany no antony mahatonga ny jiosy tsy mahazo mihinana rà satria avy ao ny aina na fiainan'ilay biby. Voilà pourquoi les Juifs n'ont pas le droit de manger le sang, parce que c'est là qu'il y a l'âme, ou ce qu'on appelle la vie
de cet animal. Tsy maintsy alatsaka aloha ny raha voazo hohanina ny biby rehefa maty araka ny lalàny Mosesy. Selon la loi de Moïse, il faut qu'on fasse couler d'abord le sang avant de manger l'animal en question. Zao nefa mampiavaka nyity biby atao hoe voromahery ity. Mais voilà ce qui distingue l'aigle. Ny voromahery dia mihinana biby velona. L'aigle mange des animaux vivants. Iny biby velona iny a vonoiny sady tsy angohany nefa mbola mihetsika dia sady sotroiny ny rahany a no hohaniny nofony. Et l'aigle, en fait, mange des animaux vivants qui sont encore en mouvement. Et il boit son sang, il mange sa chair. Dia ozy izy Jesosy eo amin'ny Salamo 7:15 raha miresaka momba antsika izy hoe ny fahatany ratsika hony odindray toy ny amin'ny voromahery. Et dans Psaume 103:5, on peut voir que il te fait rajeunir comme l'aigle. Fa manina Andriamanitra miteny an'izany? Pourquoi Dieu dit ça? Ny voromahery any Amerika dia misy karazana voromahery mialoka any anaty lavabato rehefa antitra. En Amérique, il y a des types d'aigles qui se cachent en fait dans les grottes quand ils vieillissent. Rehefa tonga ao izy dia tsy misakafo, tsy maninona fa mihitsana ny volony dia miala ny vavany dia mihitsana koa ny hohany. Et en fait, quand il est là, sous le rocher comme ça, sous la grotte, il y a ses plumes qui s'enlèvent, il y a ses ongles qui s'enlèvent. Rehefa avy eo amin'izay, ao manomboka rehefa hivoaka ao izy, na izy maty, na izy memitsiry ny volony, ny hohany, ny vavany, tsy hainao intsony no manavaka ny voromahery tanora sy ny voromahery antitra. Et en fait, à ce moment-là, soit il meurt, soit les plumes qui se sont enlevées repoussent, et les ongles qui se sont enlevés repoussent. Et maintenant, à ce moment-là, tu ne peux plus reconnaître est-ce que c'est un vieux ou c'est un jeune aigle. Fa maninona no mitsiry ny volony, mitsiry ny vavany, mitsiry ny hohany. Pourquoi son bec, il repousse? Pourquoi ses ongles, il repousse? Pourquoi ses plumes, elles repoussent? Satria vokatry ny fihinanany nofo velona sy fisotroany raha velona avy amin'ny biby izay hohaniny. C'est parce qu'il a mangé du sang d'un animal vivant et de la chair d'un animal vivant. Midika fa amin'ny fotoana mahalasa ny aina dia misy fiainana second sens mivoaka avy ao aminy. C'est-à-dire qu'au moment où sa vie à elle-même, sa vie à lui-même, elle part, il y a en fait une autre vie qu'il a déjà transférée en lui qui ressort. Zany nahatonga ny Jiosy tezitra tamin'i Jesosy. Voilà pourquoi les Juifs étaient en colère contre Jésus. Satria ny révélation hoentin'i Jesosy, révélation mifanohitra amin'ny lalàn'i Mosesy raha tsy miditra tsara amin'ny fanahy-masina ny olona. Parce que la révélation que Jésus a apportée, c'est une révélation qui, de premier abord, qui s'oppose complètement à la loi de Moïse si les personnes ne sont pas vraiment concentrées par l'Esprit Saint. Et puis, Jésus a dit à un moment, je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Il a dit, celui qui boit de mon sang et celui qui mange de ma chair aura la vie éternelle. Et puis les Juifs ont dit, c'est trop profond ce que tu es en train de dire là. Moïse, il a dit aux Juifs de ne pas manger un sang vivant et un corps vivant. Et alors que Jésus lui-même, il dit que si vous buvez de mon sang qui est vivant et de ma chair qui est vivante, vous aurez la vie éternelle. Regardez dans Jean 60. Jean 6, 60. Pardon. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Amen.
C'est-à-dire que ses disciples n'ont pas supporté à entendre ces paroles-là. Jereo tokoa tao amin'ny tantarany Sainte Seine. Et regardez dans l'histoire de la Sainte Seine. Fa Jesosy tsy nampandray ny fanasan'ny tompona niarana ninana tamin'ny mpianany tao anatin'ny fotoana nahafatesany tsisy Sainte Seine na mpianatra azy. Fa talohany nahafatesany sy taorianany fitsanganany. Regardez, la Sainte Seine, Jésus l'a toujours fait avec ses disciples. Mais il n'y a jamais eu de Sainte Seine pendant les 3 jours où il était mort. Mais la Sainte Seine s'est passée avant sa mort et après sa mort. Tsy nohanina sy nivakina ny mofo nandritry ny fotoana nahafatesany sy talohany ny atrehany azo fijaliana sy ny samborana azy. On n'a pas rompu le pain au moment de sa mort ou même juste avant le fait qu'on l'a pris pour la croix. Ny antony satria le hoaninao tsy Jesosy maty fa Jesosy velona. La raison, c'est que ce que tu manges là, c'est pas un Jésus mort, c'est un Jésus vivant. Velona izy no hoanitsika, velona izy no sotrotsika andrany. Fa nandritra ny fotoana nahafatesany sady tsy mihinana azy ianao tsy misotro azy. C'est-à-dire que c'est quand il est vivant qu'on le mange, c'est quand il est vivant qu'on le boit, mais pendant sa mort, les 3 jours là, il n'y a jamais eu de Sainte Seine parce que c'est pas un Jésus mort que tu manges. Io ilay endriky ny voromahery miafina ao anatsika. C'est l'image de l'aigle qui se cache en nous. Rehefa mihinana azy velona ianao sy misotro azy velona ianao dia hifindrany fahavelomany ao anatinao. Quand tu le manges vivant, quand tu le bois vivant, sa vie va être transférée en toi. Jesosy anie tsy nety maty fa ny maty teo amin'ny toeranao izy. Jésus, il est immortel normalement, mais il est mort à ta place. Satria tsika ny tokony ho faty dia nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika izy. Parce que c'est nous qui devons mourir. Voilà pourquoi il a accepté de mourir à notre place. Noho izany tsisy nininona raisiny ho azy tao amin'ny fahafatesany fa ho anao no nahafatesany. C'est-à-dire que il n'avait rien à voir avec la mort, mais c'est pour toi qu'il est mort. Ianao le voromahery ho atsangany amin'ny fotoana iverenany. Tu es l'aigle qu'il va ressusciter au moment de son retour. Fa tsy maintsy mandalo fanovana aloha. Mais il faut passer par le stade du changement d'abord. Misy ny atao hoe métamorphose. Il y a ce qu'on appelle la métamorphose. Melohany hanovananao aka ny endriny. Avant que tu puisses être transformé à son image, dia miditra ao anaty grotte aloha ianao, amboarina ny vavanao, amboarina ny tongotrao, mihitsana ny volonao, zay tranainy rehetra lasa aloha ny zavatra taloha. il faut que tu passes d'abord sous la grotte pour qu'on enlève ton bec, pour qu'on enlève tes plumes, pour qu'on enlève tes ongles, parce que les choses anciennes sont passées. Ndiky fa rehefa izy no antsika ny rano sotrotsika dia izy ny velona ao anatsika fa tsy isika intsony. C'est-à-dire que quand on boit de son sang, quand on mange de sa chair, ça devient lui qui vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons. Tadidinareo ve tany amin'ny lalany Amos? Est-ce que vous vous souvenez sur le chemin d'Amos? Tsy seho mihitsy Jesosy taorian'ny fitsanganany raha tsy efa tonga teo amin'ny latabatra ny mpianatra. Jésus ne s'est pas révélé en disant à ses disciples que c'est vraiment lui, jusqu'au moment où on devait rompre le pain. Vao vakina ny mofo dia nisokatra ny mason'ny mpianatra nahalala azy hoe ay izy le niaraka tamintsika teny an-dalana fa tsika ny tsy nahalala. Dès qu'on a rompu le pain, les disciples qui étaient avec lui sur le chemin, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait c'était Jésus qui était avec nous depuis tout ce temps. Teo ny nahatsapako fa tsy ezaka isika ahalala an'Andriamanitra no ahitantsika azy fa izy maneho ny tenany. Voilà, c'est là que j'ai reconnu que c'est pas de notre effort personnel que nous pouvons connaître Dieu, mais c'est lui-même qui se révèle à nous. Vao vaky ny mofo, vao nisokatra ny mason'ireo, nefa izy nanazava ny teniteny an-dalana, mbola tsy nisokatra ny mason'ireo. Alors que pendant que Jésus a expliqué la parole de Dieu en chemin, leurs yeux ne se sont pas ouverts pour reconnaître que c'était Jésus. C'est que lorsque Jésus a rompu le pain,
c'est là qu'ils ont reconnu qu'en fait, c'était Jésus qui était toujours avec eux. Ny fo mangorankoraka tsy milaza fa niova ianao fa ny vision anao misokatra ny porofo maneho fa tsy maintsy miova ianao. Ce n'est pas juste ton cœur qui... Hein? C'est pas juste ton cœur qui est sensible, qui est voilà, émotionnel, qui démontre en fait que tu as changé, mais c'est ta vision qui s'ouvre. C'est ça qui montre que tu as changé. Zavatra mahafinaritra dia zao. Velona Jesosy. Ce qui est merveilleux, c'est ça. Jésus est vivant. Naseho ny foana ny hoe satria velona dia velona koa ianareo. Jésus a toujours démontré que parce que je suis vivant, voilà pourquoi vous êtes vivant. Ianao tsy mitondra ny fiainanao intsony fa mitondra ny fiainany ao anatinao. Tu ne portes plus ta vie à toi, mais tu portes sa vie à lui en toi. Jereo ny jaona toko fahenina 2:4-5 ka hatramin'ny 5:5. Regardez dans Jean 6, 54 à 55. Jean 6, 54 à 55. Au nom de Jésus, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Dia zao a ny fihinana sy ny fisotroana dia atonga ny fiainany ho ao anatinao ary ny fahatsapanao fa miombona aminy ianao dia anova ny fomba fiteninao sy ny fomba fijerinao sy ny fomba fisainanao hifanaraka amin'ny volonté-n'Andriamanitra tanteraka. Le fait de manger et de boire le corps et le sang va te faire reconnaître ton intimité avec lui. Et le fait que tu reconnaisses ton intimité avec lui va changer ta vision, va changer ton cœur, va changer ta manière de penser. Tu reçois d'abord les fruits de l'esprit en toi. Le Saint-Esprit travaille en toi. Et c'est ça l'aide qu'il apporte pour que tu puisses ressembler à Jésus. Il prend ce qui vient de Jésus et il le dépose en toi. Voilà pourquoi on voit que à travers sa plénitude en toi, on voit aussi ton changement total. Tu commences à changer de vision. Tu commences à changer ta manière de parler. Tu commences à marcher d'une manière différente. Tes mains et tes pieds changent également, se transforment, se métamorphosent. Et ta bouche spirituelle, tes vêtements spirituels changent également. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que ce n'est pas un homme qui t'aide, ce n'est pas un homme qui est ton aide, ni une femme, mais c'est le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit, moi je vais demander au Père, et il y aura quelqu'un que je vais envoyer vers vous. Mais il a dit, moi je vais demander au Père et il va vous envoyer le Consolateur. Et il va vous envoyer l'aide, votre aide. Il va vous envoyer le conseiller. C'est-à-dire que tout ce que le Saint-Esprit dépose en toi ne doit pas dévier de ce qu'il y avait déjà en Jésus. Parce que c'est dans la plénitude de Jésus que le Saint-Esprit il prend
pour te remplir toi aussi. dia misy zavatra mifandona ao anaty. Et il y a quelque chose qui se rencontre à l'intérieur de toi. Ary io zavatra mifandona io a Et ces choses qui se choquent, voilà. ao anatiny io dia ny toetra ranofo sy ny toe-panahany. Et il y a l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit. Le caractère de la chair, le caractère de l'esprit. Tsika vao teraka dia teo amin'ny nofo. Parce que dès qu'on est né, on est dans la chair. Dia ao anatin'ny nofo a misy ny toetrany, Et dans la chair, et cette chair, elle a son caractère. misy fahazarana, Elle a son habitude. misy zavatra nekenao iainana. Il y a des choses que tu as accepté de vivre, Nefa tsy voatery hoe sitrapon'Andriamanitra. alors que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Aminao ilay izy normal. C'est normal pour toi. Fa mifanamasina ilay izy marary ianao. Mais pour le Saint-Esprit, tu es malade. Dia rehefa mifandona le toetranao sy ny toetran'Andriamanitra te hiasa ao anatinao, Et quand ton caractère et le caractère de Dieu sont en collision, c'est ça en fait. dia na mandresy ianao na izy ny mandresy ianao. Soit ton caractère gagne sur le caractère de Dieu, soit le caractère de Dieu gagne sur ton caractère. Fa zao ny zavatra mahavariana. Rehefa manomboka manapaka ao anatin'ny nofo ny toetran'Andriamanitra dia mahavariana fa marary ianao. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand le caractère de Dieu commence à régner sur cette chair, tu commences à avoir mal, à être blessé. Ao anatin'iny aretin'iny anefa miady ny fanahnao. Et pendant que tu souffres, c'est là qu'il y a un combat spirituel dans ta vie, à l'intérieur de toi. Dia ny tena mahavariana amin'ny fanahy masina, mandefitra izy ny amin'izay zavatra mbola hitany hoe marary ianao fa tsy midika hoe manaiky izy. Et en fait, ce qui est étonnant avec le Saint-Esprit, c'est que il supporte, voilà, il supporte tranquillement, patiemment l'œuvre de la chair en toi. Ça ne veut pas dire qu'il accepte, mais il supporte juste, il subit en fait. Dia zao ny zavatra mitranga ao anatinao ao. Et voilà ce qui se passe en toi. Miandry ny fanahy masina fa ozy izy Paoly ao amin'ny bokin'ny Timoty hoe malahelo izy. Et voilà ce qui se passe. Paul l'a dit, que le Saint-Esprit est triste. Malahelo izy, orokely izy ao anaty ao. C'est-à-dire qu'en lui, le Saint-Esprit, il est vraiment triste à ce moment-là. Dia ozy izy ny Baiboly, aza manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kasehanao amin'ny andro fanavotana. Et dans la Bible, il est dit que n'attristez pas le Saint-Esprit en qui vous avez été scellés pour le jour du salut. Midika fa tsy hoe ekeny ilay izy matoa mandefitra izy fa miandry ny safidinao izy anokatra lalana ahafahany miditra ny sehatra manafaka anao. Ça ne veut pas dire que s'il subit et que s'il supporte cette œuvre de la chair, ça ne veut pas dire qu'il l'accepte, mais il attend juste que tu puisses faire le bon choix pour que tu ouvres le chemin, pour qu'il puisse apporter la volonté de Dieu sur ta vie. Miandry ianao izy any amin'ny tontolony vavaka aneo ny etaeta ao am-ponao hoe tsy tiako tsony zao toetrako izao Andriamanitra fa mba tiako ny toetranao ny anapaka ato anatiko. Il t'attend dans la prière pour que tu puisses le dire. Seigneur, ce caractère-là, je ne l'aime plus. Je ne veux plus continuer à le faire. S'il te plaît, aide-moi. Amin'ny fomba hoana ny ahafahan'ny olona anankiray mora sorena ny andefitra ny amin'ny fahalemen'ny hafa. Comment quelqu'un qui s'énerve facilement peut supporter et subir avec patience les faiblesses des autres? Tenenao akaikinao tsy vitanao zany raha tsy ny Saint-Esprit manampy anao. Tu vas dire à celui qui est à côté de toi, tu ne pourras pas faire ça si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'aide. Tsy hoe mandefitra fotsiny nefa ny fanahy masina fa mitondra ny fitiavan'i Jesosy ao anatinao mihitsy ahafahanao mity na zay fahavalonao azy. Le Saint-Esprit n'est pas juste là pour subir, pour supporter patiemment. Il apporte aussi l'amour de Jésus pour que toi aussi tu puisses supporter les faiblesses des autres. Tady fa na ny fahavalonao zay mitsangako fahavalonao azy mbola sain'i Jesosy tiavinao. Et même
tes ennemis, Dieu a dit aimez vos ennemis. C'est-à-dire que si c'est encore moins qu'un ennemi, ça ne devrait pas te toucher. C'est-à-dire que tu n'as pas d'autre choix que d'aimer. C'est vraiment waouh. C'est vraiment quelque chose de difficile. Mais quand tu laisses de bonne volonté, de ton plein gré, le Saint-Esprit, il commence à œuvrer en toi. Et voilà le signe auquel on reconnaît qu'il a travaillé et qu'il a œuvré. Ce qui t'a alourdi hier ne t'alourdit plus aujourd'hui. Tu es léger. Tu es tellement léger. Parce qu'il te porte. Quelque chose qui me touche vraiment à chaque fois, qui met quelque chose de lourd dans mon cœur, c'est quand ma femme, elle me corrige. Quand c'est les autres qui me corrigent, je l'accepte quand même assez facilement. Mais quand c'est elle, je deviens un peu... je suis un peu frustré, énervé, un peu colérique avant d'accepter, si même je vais accepter. Peut-être que c'est la façon dont elle le dit, peut-être. Mais quand je reconnais que ce qu'elle dit est vrai, je commence à m'éloigner pour aller aux toilettes. Et je ferme mes yeux, je demande à Dieu. Et Dieu m'a dit clairement, Rodolphe, c'est ce qu'on appelle orgueil. Est-ce que tu sais que elle parle en mon nom? Est-ce que tu sais que j'ai visité Rebecca pour la destinée des descendants de Jacob? Mais quand Isaac endurcissait son cœur, je préférais même qu'il soit aveugle pour que ma volonté soit faite avant qu'il ne désobéisse. Je ne te visite pas sur tous les sujets, sur toutes choses. Ne me bloque pas à faire ce que moi je veux. Et il m'a dit clairement, il y a des moments où je veux que tu parles, mais il y a aussi des moments où je veux que tu écoutes tout simplement. Je me suis levé des toilettes. Je suis sorti de là pour chercher pour demander pardon. Parce que j'ai reçu que ça venait de Dieu. Mais moi je te dis, je te parle à toi, toi là. Tu reconnais vraiment quand c'est la chair qui te fait parler. Quand c'est la chair qui te fait parler, il y a de la colère. Parce que
le fruit de la chair, c'est la destruction. dia enonao mihitsy hoe tsy milamina ianao. Et tu ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rehefa izay ny zavatra mitranga dia aranofo izay ilay izy. Quand c'est ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose de charnel. Fa rehefa ara-panahy ilay izy Mais quand c'est spirituel, dia mitondra fiadanana, ça apporte la paix. mitondra fitsarana. Ça apporte le calme. Mety sorena ianao hampandraisana azy. Peut-être que tu es un peu énervé en recevant cette parole. Fa rehefa tonga fanamasina manamboatra ao anatinao dia miovy ianao. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi pour travailler, œuvrer en toi pour te changer, tu changes. Izany no mahatonga antsika mifanampy mandra-piveriny Jesosy. Voilà pourquoi on doit s'aider jusqu'au retour de Jésus. Fampivavaka mandrakarivo. Voilà pourquoi on doit prier les uns pour les autres. Miezaka mizaka ny fahalemen'ny hafa. Il faut qu'on arrive à supporter les faiblesses des autres. Dia mila miova ara-potoana eo ampandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Et il faut qu'on accepte de changer au bon moment, au moment où on entend la parole de Dieu. Mila miara mivavaka mifanangana mandrakarivo. Il faut qu'on prie ensemble et qu'on on se relève. Manan-javatra anankiray andrasantsika. Il y a une seule chose qu'on attend. Rehefa iveriny Jesosy. Le retour de Jésus. Anemy trompetra La trompette va sonner. dia ho aminy mandrakarivo isika. On sera avec lui pour toujours. Mino amin'ny ty takarivo ty Je crois cet après-midi fa ho fandraisana mahafinaritra ao antsika ny androany. qu'on va passer une sainte scène merveilleuse aujourd'hui. Hiaso ny fiainantsika Andriamanitra. Dieu va œuvrer dans votre vie. Dia iseho eto ilay voromahery Et l'aigle va se révéler ici isotro ny rahan'i Jesosy, pour ihinana ny nofotra velan'i Jesosy. boire le sang de Jésus et la chair vivante de Jésus. Dia rehefa hosotrotsika sy hohanitsika izany dia hitondra fiainana ao anatsika. Et quand on va boire ce sang et quand on va manger ce corps, ça va apporter la vie éternelle en nous. Eto amin'izao tontolo izao tsika ohatrany any anaty groty izany. Dans le monde, on dirait qu'on est dans la grotte. Fa miofo ny vavantsika. Mais notre bec a changé. Lasa miteny izay tiany Jesosy ampitenenina. Notre bouche parle de ce que Dieu veut qu'on parle. Eto amin'ity alitary ity tsy misy fitsarana. Sur cette chair, cette estrade, il n'y a pas de jugement. Eto ihany koa tsisy fanameloana. Sur ce pupitre, il n'y a pas non plus de condamnation. Eto ny fitoeram-pananganana. Ici, c'est l'endroit de la restauration. Mino androany fa ny rehetra andrazetany fiaza avy amin'ny fanamasina. Moi, je crois aujourd'hui que chacun d'entre nous va recevoir sa part de la part du Saint-Esprit. Ny antony satria tiantsika Jesosy. La raison est simple, Jésus nous aime. Alléluia. Alléluia. Daontsika hitsangana eo amin'ny Est-ce qu'on toerana peut se lever dans la présence de Dieu? daontsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Est-ce qu'on peut remercier, être reconnaissant envers le Seigneur? Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana androany hariva. Merci Seigneur pour ce temps d'aujourd'hui. Misaotra ny amin'ny hafatra feno voninahitra androany. Merci pour le message rempli de gloire. Misaotra fa izay ilay voromahery mihinana ny rano ho velona sy ny nofotra ho velona. Merci parce que nous sommes l'aigle qui boit de ton sang vivant et de ta chair vivante. Dia ny atan'ny rana iny miverina indray toy ny amin'ny Et voromahery. tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Satria ny rano ao ny tena fisotro Parce que ton sang est la vraie boisson ary ny nofotra ao ny tena fihinana. et ta chair est la vraie nourriture. Rehefa ny fiainanao miditra ao anatinay dia mianime anay ny amanao. C'est quand c'est ta vie qui entre en nous, ton âme nous anime, ta vie nous anime. Hoentin'ny fanahy masinao ao anatinay izany Et ton Saint-Esprit apporte cette vie en nous dia velombelona indray izay androany hariva. et nous sommes complètement vivifiés cet après-midi. Androany hariva fanahy masina Ou cet après-midi, Saint-Esprit, aoko feno ny herinao sy ny ainy Jesosy ary ny fiainany ao anatinay. que nous soyons remplis de ta force, de la puissance et de la vie de Jésus en nous. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aoko ao anatin'ity fandraisan'ity ny marary rehetra ho sotranonao. lors de cette sainte scène, que toute maladie fuit et que tous les malades soient guéris. Aoka Tompo
amin'ny alalan'ny ranao izay sotronay dia ny fiainanao epita sy asa ao anatinay. À travers le sang, ton sang que nous allons boire, Seigneur Jésus, que ta vie œuvre en nous. Ary ny toe-panahinao ampatanjaka ny toe-panahinay ato anaty. Et que ton caractère, que ton état de cœur fortifie notre état de cœur en nous, notre cœur. Ataovy tonga ho isan'ny olona izay androany arivo, olona tena ahitana ny taratra ny fahatsaranao. Fais en sorte que nous soyons parmi les personnes qui reflètent ta bonté. Tompo Jesosy, arov izay mba omena voninahitra amin'ny alalan'ny fisianay foana ny anaranao. Protège-nous, Seigneur, pour que ton nom soit toujours glorifié à travers notre existence. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. On va partager la Sainte Seine, s'il vous plaît. J'invite les responsables. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, crois-le maintenant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te changer. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te transformer. Le Saint-Esprit est pour apporter la vie, pour apporter la paix. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il a dit encore par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Alléluia. Ferme tes yeux. Imagine le fait que Jésus est là, maintenant même. C'est vrai que Jésus est déjà en nous à travers le Saint-Esprit.
Mais lui-même, il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sainy no arivo taona lasa tany Jérusalema. 2000 ans passés à Jérusalem. Jesosy ohatry azy ohatranao nandehandeha hita maso tamin'izany. Jésus était comme toi et moi. Il marchait partout dans les villes, dans les villages. Fa zay olona rehetra niona tamin'i Jesosy Mais tous ceux qui ont croisé son chemin dia nahita fiovana daholo. ont rencontré le changement dans leur vie. Eritrereto hoe zany hoe mpivariteny zany a fanondromolotra zany. Vous imaginez, une prostituée, c'est quelqu'un qu'on se moque, qu'on marginalise. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy toandry Maria Magdalena sy le vehivavy Samaritana teo am-patsakana. Mais quand elles ont rencontré Jésus, par exemple Marie-Madeleine ou la femme samaritaine au niveau du puits, tratra ny fitiavany dia novay no tonga olona mpitolo filazantsara hitondra ny voninahitra. quand l'amour de Jésus les a touchés, ça les a poussés à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Sakaizako isany tiako Mes amis, fantatrao, mes tiako frères, mes fantatrao. sœurs, j'aimerais que vous sachiez, Tsisy ratsy vitanao teto ambonin'ny tany ka mpitodika an'i Jesosy hanome lamosina anao raha mbola manam-pofinainy ianao. il n'y a de mal que tu aies fait sur cette terre qui va réussir à pousser Jésus à te tourner le dos tant que tu es encore en vie. Tia hamonjy anao izy, tia hanova anao izy, tia hanangana anao izy, Il veut ary te- tia hamadika ny tantaranao izy. Il veut te sauver, il veut te changer, il veut te visiter, il veut complètement retourner ta vie de bas en haut. Tiako fantatrao androany arivo fa tsisy olona ohatranao intsony ato ambonin'ny tany. J'aimerais te dire cet après-midi qu'il n'y a personne qui est comme toi sur cette terre. Na firy miliara ny olona ato ambonin'ny tany, ianao dia ianao ihany ary ianao hafa aminy. Même s'il y a des milliards et des milliards de personnes sur cette terre, tu es unique et tu es seul à ta façon et tu es seul comme tu es. Raha very ianao dia very ny rehetra Jesosy. Si tu es perdu, Dieu perd tout. Androany arivo, Cet après-midi, raha isy ny fitiavany, reçois son amour. raha tsy mba handatsa anao izy. Il n'est pas là pour te ressasser ce que tu as mal fait. Tsy tanisany fahadisoanao zany koa, Il n'est pas là pour lister quelles sont les mauvaises choses que tu as fait. fa tonga izy hanangana anao amin'ny fitiavana ary ilaza aminao hoe zanako. Mais il est là aujourd'hui pour te relever par son amour. Et il veut te dire, mon fils, ma fille, Androany, aujourd'hui, atao fotoana anankiray tsy miverina eo amin'ny fiainanao. fais en sorte que ce moment ne revienne plus Amanginy Jesosy ianao. pour que moi je puisse te visiter. Tiany ianao hibebaka hiala amin'ny faharatsiana rehetra. Il veut que tu te repentes et que tu te détournes du mal. Miala fotsiny amin'ny faharatsiana fa na tsy tany sainao aza tsy maninona fa ialao fotsiny. Détourne-toi du mal, même si tu ne vas pas les lister, tu ne vas pas les énumérer. C'est pas grave, mais détourne-toi juste du mal. Tianao Jesosy, Jésus t'aime. tianao ny fitiavana mandrakizay. Jésus t'aime d'un amour éternel. Wow. Mandreny présencen'Andriamanitra. Je ressens vraiment la présence de Dieu ici en ce lieu. Fantatro rehefa présent Jesosy. Je sais qu'il est présent ici. Fa miaraka amintsika Jesosy. Il est avec nous ici. Eo le manakaiky anao eo izy. Il est là proche de toi, juste à côté de toi. Ohatra mahita azy manatsotra ny tanany ahy dia mamihana anao. Comme si je le voyais te tendre la main et il te fait un gros câlin. Dia miteny an'izao teny izao izy, za tsy manameloka anao. Et il est en train de te dire, moi je ne te condamne pas. Fa androany aho te hiteny aminao. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, Andao hiaraka amiko amin'ny fahamasinana. viens avec moi dans la sanctification. Andao hiaraka amiko amin'ny fiainam-pahamarina. Viens avec moi dans la vie de vérité. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Je t'aime d'un amour éternel. Tsy foiko ianao fa tokany aiko. Je ne
je ne t'abandonnerai pas et je ne supporterai pas que tu t'éloignes de moi parce que tu es vraiment seul unique pour ma vie. Anio izy te iombona aminao. Aujourd'hui, il veut être en communion, en intimité avec toi. Sokafo ny vavanao dia mitenena amin'Andriamanitra. Ouvre ta Sokafo ny bouche, vavanao dia mitenena ouvre ta amin'Andriamanitra. bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Milanao ny fiainako. Teneninao manontolo Jesosy a. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, de tout de toi, Seigneur. Toi pleinement, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est grâce à toi que je suis comme ça. Ianao no etaetako Andriamanitra. Tu es ma soif, Jésus. Ny iray tanteraka amin'ny sitraponao. Je veux complètement être uni à ta volonté. Hifankahita aminao. Te rencontrer. Androany Jesosy androany. Maintenant, Jésus, aujourd'hui, raiso ny fanoloran-tenako. reçois tout de moi, reçois mon cœur, mon corps, tout ce qui me concerne. Sotra Jesosy. Merci, Jésus. Amen. Amen. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Le soir où Jésus fut trahi, il a pris le pain. Rehefa niraiso ny mofo dia nivakiny. Il a pris le pain, il l'a rompu. Dia hozy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo. Zao natao ho fahatsiarovana. Il a dit, voici mon corps qui est rompu pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Sorazy. Sois reconnaissant. Misaotra Jesosy ny amin'ny nofonao izay nohaninay velona. Merci Jésus pour ta chair vivante qu'on a mangée. Tsy izaho tsy no velona fa ianao velona ao anatinay. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis en nous. Tianay ianao. Nous t'aimons. Maminay ianao. Nous te chérissons. Ianao ny rehetra aminay. Tu es tout pour nous. Merci Seigneur. Misaotra Jesus. Taka izany koa ny ranom-boaloboka. Il en va de même pour le jus de raisin. Hozy Jesosy hoe tia ny rano fanekena vaovao izay nalatsako anareo. Jésus a dit, voici le signe de la nouvelle alliance et le sang de la nouvelle alliance que j'ai versé pour vous. Zao natao ho fahatsiarovana. Faites cela en mémoire de moi. Ka nao vinana reo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo manam-piavako. Donc le jour où vous mangez de ma chair, où vous buvez de mon sang, vous annoncez ma mort jusqu'à mon retour. Sorazy. Sois reconnaissant. Misaotra Jesosy ny amin'ny rano sarobidy. Merci Seigneur pour ton sang précieux. Ny olona faran'izay tiana indrindra tsy afaka nolotra ny ainy hamonjy anay ao anaty olana. Même les personnes qui nous aiment le plus au monde, ils ne peuvent même pas donner leur vie pour nous, pour nous apporter une solution à nos problèmes. Fa ianao no navita an'izany. Mais tu es le seul à avoir accompli cela. Misaotra Jesosy. Merci Jésus. Halleluja. Alléluia. Fantatrareo ve fa rehefa namangy andry pasteur Rids zay ny lakamisy alina izy zay. Est-ce que vous savez que quand on a visité le foyer de Pasteur Rids et sa famille, c'était jeudi soir. Napatahotra kely ny etan'ny Jo tamin'izay. Ça nous a un peu fait peur, l'état de Joy ce jour-là. Fa narora fotsiny aza dia mitomany be tena ory kely ny fanahiko nijery azy.
Mais elle était vraiment en pleurs, elle souffrait. Et j'étais vraiment triste dans mon cœur. Mais j'ai entendu Jésus dire. Jésus m'a dit à ce moment-là, demain matin, cette maladie ne va plus se réveiller avec Joey. Demain matin, rendez-vous miaraka am Jesosy. Demain matin, c'est le rendez-vous avec Jésus. Fa zaho mbola mitsangana amin'ny toetra ihany mijery an'Joe kely ohatran'ny mpandriana. Mais moi, j'étais là, j'étais inquiet en fait en la voyant même dans son lit. Mety nanota tsy laviko zany hoe tena hoe tokony tsy hanao an'izay intsony rehefa niteny Jesosy. Peut-être que j'ai péché parce que peut-être que je devais pas être inquiet quand Jésus a dit quelque chose. Satria natahotra nijery ny atahany. Parce que j'avais peur en voyant son état. Rehefa akaiky mifo dia mampikiropaka foana. Quand c'est vraiment proche du cœur, ça te fait vraiment réagir de manière vraiment de manière imprévisible. Tsy hoe tsy mino ianao fa le fanahintaina no ohatrany ianao koa niaran'le izy. C'est pas que tu ne crois pas ce que Dieu t'a dit, mais c'est comme si toi aussi tu souffres avec cet enfant. Fa ozy izy ny tompo ao amin'ny boky Isaia izy milaza amin'izao. Mais dans le livre d'Ésaïe, il dit. Mety manadino ny zanany noho ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'izay nalaoko ny kibony. Est-ce qu'une mère qui allait peut oublier son enfant? Dia ozy izy, ie, mety manadino ihany izy. Et Dieu a dit oui, c'est possible qu'elle oublie son enfant. Fa ozy izy Jesosy, zandray nefa ozy izy, tsy hanadino anao zany mihitsy mandrakizay. Mais Dieu lui il a dit mais moi je ne t'oublierai jamais, c'est impossible. Satria ianao ozy izy efa vita tomboka-vatsy ao am-pelantanako. Parce que tu es déjà tamponné sur la paume de ma main. Noho izany tsy afaky ny hanadino anao isaky miaina ny fangiry friko anao. C'est-à-dire que je ne peux jamais t'oublier à chaque fois que je pense à ma souffrance quand j'étais à la croix, en pensant à toi. Jereo tsara ny masony eo akaikinao dia teneny izy hoe tia anao Jesosy. Regarde les yeux de celui qui est à côté de toi, dis-lui Jésus t'aime. Alléluia. Amin'ny fitiavana mandrakizay hoe a. C'est avec un amour, c'est d'un amour éternel. Dia aza matahotra ianao hoe a. N'aie pas peur. Aza manahy ianao. Ne sois pas inquiet. Manarazy fotsiny ianao. Suis le juste. Dia ho tonga any amin'ny farany miaraka aminy. Et tu vas réussir à aller jusqu'au bout. Ataontsika ity atana maveo an'Andriamanitra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. On va passer à l'offrande. J'invite les responsables à passer, s'il vous plaît. Alléluia. Je l'aurai. Et on va louer le Seigneur en attendant. Est-ce qu'on peut juste taper les mains tous ensemble? Ensemble. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Les poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer tous ensemble. Je veux danser et louer, peu importe ce que mon nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis victorieux, né pour influencer, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. En saute, je louerai.
Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Les poings levés, les poings levés, les poings levés. Oh, 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 oh. Proclame avec foi toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. est nulle et sans effet. Le ressuscité Vit en moi. Son nom est Son nom est toute arme. toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. est nulle et sans effet. Oh. Le ressuscité vit en moi. Qui est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et pour Je suis influencer, né pour influencer. rempli du Saint-Esprit. Tous ensemble, est-ce que vous êtes prêts? On saute, je louerai son nom. Hey, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Par le nom de Jésus. 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 Rempli du Saint-Esprit. 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 Rempli Encore du une fois. On saute, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis À vous un tout seul. conquérant. Je louerai. Hey, hey, hey. Hey, 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 je louerai. Je suis un conquérant. On saute, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai. son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. À partir de maintenant, tu vas vivre ses bontés tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Qui aime Jésus ici? Voilà pourquoi Jésus a dit: je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Alléluia. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comment? Mon. Il est comme ça, Il est comment? Mon. Il est comme ça, ça.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, tous les peuples de toutes Les nations, de génération, on s'entend, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Te louons, nous te louons, oh oh. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. On tape juste les mains comme ça. Hey, hey, hey. Dieu est bon. Hey. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, tous les peuples De toutes les nations, de génération, tous ensemble, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, oh oh. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon. On tape les mains. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon, si bon. Tous ensemble on chante. Tu es bon en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dis-le avec foi, Tu es bon avec conviction. en tout temps, Hey, hey. en tout temps. Dans ta vie, Tu es bon. hey, tu es es bon en tout temps. en tout temps, Hey, en tout temps. tu es bon, tu es bon En tout temps, en tout temps. tu es bon. Amen. Là, quand on arrive sur tous les peuples de toutes les nations, on va se baisser petit à petit, baisser. Ok? Est-ce qu'on est prêt ou pas? Est-ce qu'on est prêt? Qui n'est pas prêt? On va se baisser et en refrain, on va tous sauter, ok? C'est parti. C'est parti. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. C'est là que ça se passe. Ensemble. Tous les peuples de toutes les nations, de génération. Ensemble. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Nous te louons
vous tous ensemble, nous te louons, nous. Alléluia, Alléluia, Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es, Pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. pour qui tu es. Dernière fois, tu es bon. Tu es bon. Amen, amen. Amen, amen. Dis-lui, j'ai pas beaucoup de place, j'ai envie de danser là. Pousse-toi un peu, dis-lui. Va de l'autre côté, dis-lui, va à l'autre rangée. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à danser pour Jésus? Amen. Loue-le comme David aujourd'hui, loue-le. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, En Jésus mon roi. dites-le avec moi. Je Je veux veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds, Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Jésus rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans Un cafis mitzle fanatiana de un cafis. en Jésus mon Hey, roi. hey, hey. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Rentre dans sa présence, rentre dans sa présence. Il en a un pied. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma Avec un petit big weekend again. Rends mes pieds. Il rend mes pieds semblable à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons. Le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant.
Hey, 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 hey. Ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, hey. Ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Louons le Seigneur, il est vivant. Hey, 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 hey. Attends, on oublie le pas de danse là. On oublie, c'est comme ça. Et louons le Seigneur, il est vivant. Ok. C'est bon? Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Louons le Seigneur, il est vivant. On tourne, on tourne. Hey, hey. Ah, on tourne. Louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, ah, louons le Seigneur, il est vivant. Hey, hey, ah, on tourne, louons le Seigneur. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Il est vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Hey. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est Tous ensemble, acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. 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 Hey, 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 hey. Louons, louons le Seigneur. Hey, hey, hey. Hey, louons le Seigneur. Encore une fois. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Chacun en dansant, 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 danse. En dansant, danse. Hey. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne J'ai comme cherché, cherché. personne. J'ai fouillé. J'ai fouillé, fouillé, personne. J'ai tourné. J'ai tourné, tourné, personne. Il n'y a vraiment personne. J'ai cherché, cherché. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne. j'ai tourné, j'ai tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne Il comme n'y a lui. vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Mon papa, mon papa, Mon
mon papa, mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Là sur place on danse, on danse. Hey, 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 hey. On danse, on danse. Encore. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Qui est le roi? Jésus. Qui est le roi? Qui est le roi? Qui est le roi? Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Mon sauveur, 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 libérateur, 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 libérateur. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur regarde autour de toi, regarde autour de toi. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur. Hey, en bas, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle tous ensemble, brûle en moi, brûle en moi. Hey, dans mon cœur, dans ma vie, hey, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Hey, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, encore, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, encore, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Une dernière fois, que
brûle en moi, brûle en moi, hey, 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 brûle en moi, brûle en moi, hey, brûle en moi, 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 brûle en moi. Que tous ceux qui sont en feu pour Jésus dansent maintenant. Oh. Hey, 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 hey. On danse, 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 on danse. Hey, 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 hey. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Mais acclamez, 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 acclamez. Sautez, 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 sautez. Hey, hey. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Roi des rois, roi des rois, roi des rois, roi des rois, le plus grand, oui le plus grand, oui le plus grand, le plus grand, Jésus, 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 Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ndoira kura kama fanandemante. De joie. Fiderana io tsy ananakoavana io. Tsisy mahajery aho anaty fiderana zany. Mba azonareo ve Davida hiditra any Jerosalema? Miaraka amin'ny fiara fanekena mandizy. Dia ozy izy Mikaala mijery anazy. Ohatry ny olona dala misy fahavoazana. Jereo fa manary lamba mihitsiny. Nasoro ny lamba mahampanjaka anazy. Lasa izy nandihy. Manao ohatry dia ozy izy fa maninona. Dia ozy izy tamin'ny Mikaala. Za ozy izy tsotra ny dadanao. Dadanao mpanjaka ozy a. Fa tsy nandiana indray mandezana mivoninahitra n'Andriamanitra. Fa nitoetra ho mpanjaka teo anatrehan'Andriamanitra izy. Fitanao za manary lamba. Tsy mampanjaka amin'ny mpanjaka mampiavaka azy ny lambany. Tsy ny koronany. Fa na ny koronany na ny lambany. Nataony tsinitsinina. Dia ozy izy mbola hivazina bebe kokoa aza ozy izy. Dia ataoko tsinitsinina mihitsy ny tenako. Ohatra n'ireny le balita kely tsisy voninahitra ireny eo anatrehan'ny fiandrianany sy ny fahalehibiazany. Halleluia. Ka raha tianao Andriamanitra hakafianao, aza tazomina ny fihetsem-po. Avoay hivoaka mihitsy ho hita hoe Jesosy rangany nanao an'ireny, Jesosy rangany nanao fahagagana. Mba moramora amintsika moa zany hoe olona vona cancerna pancréas nataony teto amin'ity toerana ity nanisitranan'Andriamanitra anazy. Dia amin'ny fomba hoana tsy ianao no nanao an'izany, tsy isika rehetra avy no nanao an'izany, fa na hivavaka itsembo koa ianao marapatonga andram-pitso maraina rehefa tsy ety dia tsy ety. Fa iza nanao an'izany? Jesosy nanao an'izany. Dia ozy izy paster tao hoe il est grand, il est... Ah oui, tena ngeza izy, amen. Halleluja. Ary manoloana amin'ny fahalehibiazany. Joy kely daholo tsika rehetrarehetra. Satsy zany dia afaka mifaly ianao, afaka mirava ao fofany amin'ny lanitra ny tananao. Meo voninahitra amin'ny mpanjakanao. Jesosy zay tena manaiky fa lehibe ianao. Tena tsy misy afa-tsy ianao Andriamanitra. Zay tena tsy mahay ninninna, tsy mahavita ninninna.
tsisy nininona avy aminay ny tena marina fa ny fahatsarana rehetra hitany masonay na amin'ny fanasitranana na amin'ny famonjena na amin'ny fiovam-piainana na amin'ny fanolora-tena manodidina anay ny fitehirizana andreny avy aminao rery mandrakizay. Halleloja. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay Andriamanitra, ilay marina tokana be voninahitra, tianay, malala anay, mpiandry anay, miasa amin'ny fiainanay. Ho anao rery any mifakasitrahana mandrakizay. Raiso ny voninahitra tamin'ny fotoana teto androany mba hakasitrao ny fideranay Andriamanitra. Meo voninahitra amin'ireny fandihizana, fifaliana, orakoraka ireny ny anaranao. Aoka ny anaranao rery misy sandratra ao anatin'ireny, ary porofo fa tsisy ray lehibe eto, fa miara madinika kely daholo mitady ny fahalehibiazanao. Miatrika ny voninahitra ao dia mibitaka ohatry ny zazakely daholo. Tsisy titra, tsisy voninahitra, tsisy anarana, fa anarana tokana ihany nanjaka teto androany Jesosy a. Dia ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ndao tanana mafy eo anazy. Halleluja. Voninahitra leo anao rery mandrakizay. Aoka hisandratra mandrakizay ny anaranao. Aoka hitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay anao fa mpanjaka anay. Dia aoka ny tsirairay avy anome voninahitra anao, nisam-pianakaviana, nisam-piankonana, ankasitraka anao ny amin'ny fitehirizanao ny fiainanay, ny fofonainy any ambavorinay, ny tanjaka anananay, ny fahafahanay mbola mandihy. Raha mbola mihetsika ty tongotra ty Jesosy, raha mbola velony reto tanany reto ka mbola mihetsika, raha mbola misokatra amin'ny vavanay, dia ny anaranao no derahanay mandrakizay, dia misandrata amin'ny fotoana rehetra iainanay, no avinay sy ny ampitsonay rehetra apetraka eo am-pelantananao. Velona Jesosy, velona Jesosy. Aoka nofo rehetra sy ny tany rehetra ekohaka eo anatreny fiandrianany, ary anaiky ao anaty mifono hoe izy ny mpanjaka, izy ny manam-pahefana, izy no ambony indrindra, izy ny tompony fiainana. Ary raha tsy izy dia tsy toy izao tsika rehetra. Misandrata Jesosy. Halleluja. Sotra ray, sotra tamin'ny fotoana teto androany hariva, sotra ny amin'ny fahataterahana zany, sotra ny amin'ny isam-batan'olona izay tononoko sady fa tsy tonga teto amin'ity fivoriana ity fotsiny raha tsy efa nikasihanao ny fiainana. Sotra ny amin'ny fonay tsirairay avy connecté aminao, sotra ny amin'ny fahadiova-po, ny amin'ny fitiavana, ny amin'ny fifanompoana masina, ny amin'ny fanoloran-tena ny tsirairay avy izay tsy misy azo ambaniana na kely azy fa manana lanjany daholo eo amasonao. Sotra fa nataonao izy sy noharianao mba afaka hanompo anao anatanteraka an'izany, na tamin'ireo fanatitra nataony, na tamin'ireo fanoloran-tena izay nataony, na tamin'ireo asa fanompoana izay niandreketany, ny amin'ny isam-batan'olona sy nisan-tsampana rehetra. Sotra Jesosy avy aminao zany rehetrarehetra zany. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Raisy ny tsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka anomenareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen.